zay Jesosy dia iaona aminao zay hanomana ny fitafiana izay isan'andro Jesosy tsy hanakalanao na amin'inona amin'inona ampirehitra ny jirona izay Tompo ka tsy hanao izay hampalahelo anao saotra Jesosy ianao ilay masina indrindra halleluja reo anjely mihiky masina ny voany masina misandratsy anao Kisayana masina masina manjakiza rewanzeli masina ivuami masina masina manjakiza enonyuluna mira wanipanzaka manjakiza Sile beijinja hambu nanaret ni piadia si pana faifar si tu era nare dembana narana avindida sile Piadia si pana fai si tu era naret tembane nara masina ni buambi masina isandratia masina manjakiza enonyuluna mira wanipantaka masina manjakiza yana masina masina Kisayana masina masina manjakiza haleluya manasanao azo toerana azafady tompoko tonga fotoantsika ameriana voninahitra any amin'i Jesosy ny amin'izay nataony teo amin'ny fiainantsika tsirairay avy
Ary santiony an'izany reto anankitelo reto. Jesosy daholo tompoko. Nisy efa ela be moa ity témoignage ity no niseho fa nampasahivan'i Jesosy tamin'ny sekoly dia tamin'ny somariva koa hoe mila ataonao témoignage iny zavatra niseho tamin'ny fiainanao iny. Nisy diplômé tamina université iray teto Antananarivo moa za dia nahazo mari-pahaizana licence. Dia tao aorianan'iny nitady asa dia nahita asa moa fa mora leo kely amin'ilay asa izay azoko. Dia nanomboka nieritreritra hoe tena zo mihitsy ve ny zavatra niantony namoronana ny zavatra tena atao am-poko hoe c'est ça le rêve que tu as mis dans mon cœur. Dia tamin'izay fotoana izay tsy nanohy intsony fa nijanona teo dia nandritra ny roa taona nisafidy mihitsy hoe tsy handroso intsony raha tsy fantatra hoe inona no ataoko eto ambony tany ity satria fo kely ny fotoana eto dia olana ina amin'ny zavatra tsy tokony atao sy toerana tsy tokony isy anao ve. Dia tamin'izay fotoana izay nefany sokafan'i Jesosy ny foko sy ny masom-panahy hoe nisy rêve izay napetraka tao am-ponao tamin'ny zanaharanao dia nefa tsy miconsidérenao mihitsy ilay izy noho ny zavatra nisy manodidina anao satria nahitsena ntery amin'izao mbola za moa tena liana resaka dessin animé be mihitsy tena tiako io karazana isehatra anankiray io. Dia nanomboka fantoka tamin'izay saiko nanomboka nitarina tamin'izay saiko hoe io zany andeha ianarako io dia io asa ivelomako io ny asa ho ataoko io no safidiako. Dia nitady fianarana eto Madagasikara moa tsisy an'izy mihitsy tena tsisy. Dia tsisy choix tsy nieritreritra koa ny aho hitady eto fa tonga dia hoe any ivelany. Dia nikarika foana fa tsy nahita fafana sy lalana ahafahana mianatra no fianarana any. Nahita ihany moa zany fa échec ilay izy. Dia teo amin'izay tsy fisiana izay teo amin'izay tsy fahitana vahaolana izay nisy lalana namboarin'ny tompo namboarin'i Jesosy moa izany. Nisy sekoly izay niforona momba an'io sehatra io sekoly voalohany vao niforona momba an'io sehatra io ilay izy. Dia izany anisan'ny voalohany tafiditra tao amin'ilay izy tamin'ny premier jour d'entretien nisy artiste maromaro zao misehatra dessin ny resaka artiste ny resaka art rehetra zany tao daholo tondra CV sy portfolio zareo. Dia zaho tonga tao ohatrany tena hoe za fotsiny tonga tao dia nanomonjy ilay entretien sy ilay porte ouverte moa za. Dia napahitan'i Jesosy fity teo masy les présidents sy les co-présidents les centres de formation tamin'izay tsy nila diplôme le diplôme ananako moa zany tsy nisy lavana azy tamin'ilay izy mihitsy. Dia tafiditra dia sady tafiditra dia volana taty vitsivitsy kely dia nanomboka sady niasa tamin'ilay sehatra dia nitomby nandeha fotoana dia nahazo promotion dia vao nandre fotoana dia nahazo promotion jusqu'à za tonga eto Androany amin'ny voninahitran'i Jesosy. Dia tanatin'izay fotoana izay ny zavatra tena nikasika ny foko dia hoe rehefa tsy afaka anakany an-dafy dia ny any an-dafy dia ateran'i Jesosy eto amiko. Satria koa tamin'izay mpampianatra avy any ivelany daholo ny tao amin'ilay centre de formation dia tena hoe nateran'i Jesosy ny anany alefa makaty ho anahy rehefa tsy afaka makany voninahitran'i Jesosy. Antsika teka mafy ao an'i Jesosy. Tahin' Jesosy daholo tompoko. Témoignageko androany resaka fianarana ilay izy. Nisy fotoana zany andeha hanao test tamina école anankiray école nanaka système éducatif français ilay izy dia za nefa tsy zatra an'ilay tsy mbola afindra école mihitsy hatramin'izay. Dia nisy moa zany ny test d'entrée tao dia ny stress aloha
tena panika be teo ampanaovana révision hoe inona ny voakany tena feno zavatra be tao anatin'io saiko io dia avy eo vanginy fanahy dia nandohalika tao an-trano dia hoe Jesosy tena matahotra tena izao teneniko anazy teo daholo izany izay tato anatiko rehetrarehetra dia andeha ho any amin'ilay tonga amin'izay ny jour anaovana an'ilay test dia teneniko mihitsy ny anay hoe mijanona aza manaraka anahy fa aleo zarery ny makany dia misy namako mantsy mpianatra ao amin'ilay école dia hoe hiaraka aminazy aho zany dia rehefa tonga tany moa zany dia ilay namako no nampiasain'i Jesosy nanampy anahy hoe ndao anantonandry monsieur Ria dia zao dia tonga tao amin'ilay salle de test dia rehefa mena ilay sujet dia kivy be satria tena zavatra misy fanipaka be amin'ny programme tany am-pianarana ilay izy dia nanomboka teo dia ny stress dia panika hoe inona retiry Jesosy eo dia avy eo vavaka dia nataoko ihany ilay izy dia zaho efa saika i-abandona hoe velako any rangaty dia tsy ataoko fa ohatrany hoe misy fanahy mamangy anao hoe nabandona pafa to izy ilay izy na tsy hainao ary dia izao dia hoy izy aho hoe ataoko any zany ty dia izay fahaizako any ho fa efa napetrako tamin'i Jesosy ilay izy dia nandeha nody moa zany dia fanena tamin'ny nenay dia izy nitsikitsiky be dia zany efa avy zany tena le tsy ao mihitsy dia hoy izy hoe fanentina mbavaka tany amin'ny intercession ilay izy hoy izy fa aza manahy aza raha ohatrany hoe izy tsy taitra mihitsy nefa za ohatrany hoe tsy vita rangahy iny dia avy amin'izay tonga tany an-trano dia nidiko ny trano dia nitomany be tao satria ohatrany hoe fenofeno be zany ho foko no tany an-trano satria raha échec amin'io dia matahotra hoe mety ho be dia hoe tsy nianatra tsara ohatran'izany dia avy eo amin'izay avy nitomany dia to dia nanokatra baiboly dia nisy verset nomeny Jesosy anahy rikely finoana ozy dia nanapa-kevitra araha anaiky aho zany dia izay zany dia le test le hivaly mbola tsy fantatro hoe roviana le izy nivaly tamin'izay dia nisy taona tsy tao an-trano ny anay dia niantso anahy andro atoandro zany dia hianatra dia ozy izy hoe afaka ianao ozy izy afaka niorakoraka be ohatry ny adala mihitsy atao an-trano hoe andrekako afaka tonga tany amin'le école amin'izay satria hoe andeha hanao entretien natsoina mantsy hanao entretien tao dia nijereny misy noty tena tsara be tao nisy ihany mila ezahana fa nisy noty tena tsara be tao dia zavatra tsy haiko koa nazahoako moyenne dia ahoana rao ahy zany dia voninahitra ho an'i Jesosy fa niafatra andraisiko tamin'ilay izy zany hoe mila matoky an'i Jesosy foana tsika indraindray zavatra hitantsika hoe impossible mihitsy ny aseho an'i Jesosy eo fa rehefa matoky anazy tsika hoe vitan'i Jesosy manampy atsika dia tena manampy atsika izy reto ndao fotsiny tsika hianatra toky anazy dia anazy ny ambiny Alléluia. Tovy mafy ny tiako ao an'i Jesosy. Témoignage farany. Témoignage voalohany mikasika ny resaka fianarana na ataontsika hoe asa. Teo any an-dafy izy hanao an'ilay izy dia nentin'i Jesosy teto ilay izy. Témoignage faharoa resaka fianarana. Tao ambadika ilay fianarana tenenin'i Jesosy izy tsy hoe nitenenin'i Jesosy enfin. Hoe rikely finoana fa tao ambadika an'ilay izy nisy mamany nivavaka ao an'ilay zanany. Dia témoignage fahatelo tahin'i Jesosy daholo voninahitra dia amin'Andriamanitra rery ihany hijoroako vavolombelona zany dia ny fiarovan'ny Andriamanitra ny zavikeloko tamin'ny herinandro ambony dia napiditra mpiasa trano sy mpitaiza zaza ilay zanako anankiroa dia efatrandro ny asan'izy ireo dia niteny tamiko ilay zanako hoe mama mba mandalova kely any an-trano mba haramaso fa mbola tsy mbola mahay mitaiza ilay ankizy fa voaroka any ampiasana raha zao mitoy fa alaina any ampiasana foana dia eny arao
dia maria aketo fa tsisy mivavaka daholo na le zanako na le rafozana zany zareo reo tsisy mivavaka daholo dia za moa isan'andro mandoalika mitondra mivavaka an'ilay ankohonako alohan'ny andehanako any dia tao anatin'izay nefa nisy sangan-javatra anseho dia izy miravavy ireo efa nyraisaina hitondra n'ilay zaza hitsoaka sady nitondra ny entana hitsoaka tao anaty tokantrano dia le zanako nyteny tamina hoe mama rehefa andeha any dia eo amin'ny amin'ny folofolo eo satria eo izy manomboka maditra le zaza dia tsy tamin'ny folo anefa ny tonga fa tonga talohan'izay fotoan'izay ohatra ny rahan'i Jesosy hoe mandany ianao mandeha alohan'ny fotoana dia tonga talohan'izay dia za efa nijoro ela be teo amin'ny vavahady satria ohatra ny hoe misy elanelana ohatra ny hoe eto dia ry ambony ery zany ny vavahady anankiray vavahady indroa zany nitsofoko amin'ilay izy dia tery amin'ny vavahady voalohany a no nijoro dia gaga be mahita ankizy vavy anankiroa misaoty tamboho dia manapasy sakosy dia gaga be dia fa iza reto ankizy satria miritako le ankizin'le le zanako zany mbola tsy hita amin'ny masoko iza reto ankizy misaoty tamboho reto dia mitondra manapita zany dia manafina anazy anatin'ilay voninkazo be midoroboka dia jereko tsara ihany dia za tsy nitsofoka mihitsy fa nandinika an'le izy foana dia andrasako efa vita zany le zavatra nataony zareo dia zay avy nitsofoka dia zareo nanaraka vato ariana teo alohan'izay ka izy efa misy olon-dehibe zany tao atrano efa lehibe le ray aman-dreny lehibe tao niaraka taminy dia maraka maray aman-dreny lehibe anazy zany dia efa teneniny tao hoe alao entiny hiakatra any ambony any zazakely fa hitelefona zay hitsena amin'ny mama ny finoana ka zay moa nanara le zanako vavy dia za nefa olona mbola tsy fatany akory fa hoe mavesatra be ny entan'ny mama ny finoana dia tsy meny le raha matobe moa zany le zaza fa hoe tsy mahazo mivoaka eo izazy io fa bediny ray aman-dreny dia mbola nentiny hidina tamin'ny totoatra any dia nysotomy le raha matobe miverina zareo hoe eto miverina mankaty zavikeloko dia miverina moramora zareo dia za le nitsofoka iny zany dia nanaraka nahavona dia zay mantsely le bebe tao an-trano fa iza hoa reto ankizy reto dia reto le ankizy vaovao tonga nalaina dia fa ahoana manto ohatra misy entana mivoaka be dabe eo velany eo hoe ao anaty voninkazo ao hoe entana inona dia amin'ny sakosy ao anaty voninkazo ao dia tonga izay dia nitelefona n'le rafozanjanako sy le vinantolahako zany hoe misy tsangan-javatra ohatra an'izao dia zay zany mody kalma ihany teo anatrehany zareo tsy dia taitra ihany dia ndeha telefona ao izy mama ny finoana dia maninona oara mividy crédit dia ety ny telefona dia hoe zay tsy dia manam-bola ozy izy fa 200 ny volanay 200 ve ho ny telefona ianareo mamanareo dia hoe ie tany izy adiny 3 tena lasa zany le ankizy le entana nefa mbola nijerena efa mbola eo lasa zany le ankizy dia ahoana reto entany reto dia niandrasana teo dia ny telefona indray zay hoe lasa le ankizy dia zay juste avy ny telefona tonga indray izy miravavy dia za zany mbola niteny moramora n'izy miravavy raha ohatra hoe ankizy tamanina reo dia mitenena hoe tsy tamana inona nefa le antony azavay ao amin'ala olo sao dia mba azo vahana ihany le izy dia tsy miteny le anankiray fa le anankiray niteny hoe za tamana dia izy raha zany no niteny hoe za tamana ozy izy mama ny finoana dia ozy hoe le miasa trano ange ohatrona zavaiko teo zany le izy ohatrososona tao hoe miasa trano zany dia za tamana dia ka maninona ho any sakosy mivoaka ny ivelany ho sasana le lamba ary atoko tanin'olona ry nge ho le sakosy ary ambadika ary dia mifampijery teo izy roa dia za zany ohatrany tsy dia taitra firy fa manara-maso fotsiny dia andeha ampatory an'ity zazy ty ho azahako dia tsy hita tonga dia nitsoaka izy roa netiny tany daholo le sakosy le bebe moa za moa irahanao maraka bebe manao an'izao famindra noara tsiara le zavatra za mampatory zazy izy efa lasa nitsoaka nitsofoka anatin'ireny akata reny le tanàna moa misy lobolobo be aty ambadika dia za natanina mody mihita fa mbola tsy nitsofoka tamin'ny olo akatakata izy nefa tafavoaka le izy tany izy no nitsoaka dia nikaroka anazy zay tamin'ny 3 zareo voatsatra tany daholo na telefona ny zavatra sarobidy tao an-trano tany daholo dia nisoraka an'Andriamanitra hoe le fiarovany an'ilay ankohona ke tena miaro tsara foana zany le apetraka ampitanan'Andriamanitra le ankohona dia manarakaraka an'izay maro le fijoroan'ny familela fa somary fitiko kely ihany dia manarakaraka an'izany koa hoe fandraisaka tamin'ny pastera iny nefa misy zavatra mbola tsy voateniko taminy ny amin'ilay zanako lamatoa zany tamin'ny teraka taminazy ahako dia sary-piterahana be izy zaza voalohany moa ny tena tsy nahy niteraka tsy mba nisy namin'ory hoe ohatra zao zany niteraka zany dia mamanay koa tapaka lalan-drà dia tsy mahay miresaka dia tsisy nanoro dia zazakely sary-piterahana dia efa adiny ray vao velona dia velona somatsara dia izy hoe Jesosy eo fitahinana ataoko anaran'ity zanako ity dia atolotra anao ty mba ho atao pastera rehefa lehibe
ka anjy izy rehefa lehibe a tonga izy dia scientifika be mihitsy tena scientifika be izy rehefa lehibe dia ahoana raha ho azy zany ahoana zany programman'Andriamanitra n'ity zanako ity zany tena ifampikontra izy zany a dia iandro be zanako io a hatramin'izay nianarany zany dia izy meilleur élève foana mpampianatra tena makamamy anazy foana hatramin'izay nianarany hatrany amin'ny kilasy mbola kely ka hatrany amin'ny kilasy mbola lehibe dia izy foana natao mpiandro tabataba ny moyenne ny ambony be izay nianarany dia akaiky be izy hatrany akatso dia akaiky be amin'ny mpampianatra anazy foana zany io zanakilahy io dia ny fotoana amin'izay aragaga be nanao dega be mihitsy ilay zanakolahy tsy mpanao an'izany fa naharatra ifoky io nanaovany dega tena ho zay ela ny ainako fa nanino dia zanako ity nanao an'izao dia namotitra teny a tena teny tonga dia tena namotika be zany le teny navoaka satria nandratra be ana le zavatra nataony dia tena tsika ray aman-dreny kay tsy mahazo miteniteny foana fa tena mamiatra be amina zanaka kay io zavatra io tena niatra be tany aminazy le izy nisy examen nataony amin'izay ara fa tena tonga dia tsy nety le examen dia izy rehefa misy zavatra mahazo anazy dia tonga dia tsy misakafo izy a tsy misakafo izy herinandro tena tonga izy dia mibongo anaty botsifotsy fotsiny dia ianao moa mahareny ianao tsy maintsy malahelo ianao na misy zavatra ataony ianao tsy maintsy malahelo ianao dia teo ano nytomanina andohalika amin'izay hoe jesosy eo fona avototra ity ay zany vavako ny teny hoe avototra ity inona afaka tamin'ilay examen izy tonga dia niantsy koa ny tany Ambatovy hoe ranto koa nataoko mpiataka anarana fa fitaina ny anarana ranto 50 millions karaha manao fa andao hiasaina aminay dia izany reny no nandao hoe tsy tiako ilay Ambatovy fa andraso aloha andraso kely aloha andinika tsika mianaka tsy tiako ilay Ambatovy eo amantsy anazy nefa hoy izy tokony ho fantatrao ry mama fa io zavatra atao Ambatovy mihitsy ny angeny recherche ataoko tokony ho fantatrao zany famboarany sainao manao zao hoe jesosy atolosaina amin'ny zanako io fa tena tsy makasitraka ilay Ambatovy mihitsy ny aloha za hatreto matahotra be oazava tsy makasitraka an'io fa oka ny programanao ny tonga dia misaotra an' jesosy aloha zany amin'izany zavatra nataony tamin'ny zanako zany dia mbola mahazo mijoro kely dia ny manaraka koa ny amin'ilay toetra zany tena isaky ny makatihana miantoroteny dia le toetra voavolavola mihitsy atao anatin'izay za olona rehefa za zany tsy mba azo atao an'le hoe mame fotoana anay ianao dia tsy amin'iny fotoana iny ny zavatra ny tonga tsy tiako zany zavatra zany tena tonga dia vazavaza be tsy azo atao inona rehefa tonga iny fotoana iny zany no toetrako dia za nefa ny olona mpamatsy legioma zany ny asako mpamatsy legioma eny amin'ny toerana misy anay ny asako tena namboarin'i Jesosy io teo boky io raha androany any nandefa entana dia za manana tena hoe ny hariva mandray vola fa tena afaka herinandro vao men'olona le volako tena namboariny teo boky dia za ndray nitsotra be tamin'ilay olona hoe eny ary atao fotsiny izay andavanareo an'ilay vola tena niova le teo boky rehefa miaraka amin'i Jesosy tena voavolavola le izy dia voninahitra ao an'i Jesosy irery any farany kay ranam-pahavera efa tokony ela ihany nijoro teto tamin'ity fa efa nijoroako ihany aloha le izy tao amin'ny sekoly fa le izy zany a tena hoe fampahirezana antsika kamokamo mamonjy sekoly andavanandro misy fotoana zany a nandeha mission ahako dia vao vita le mission a dia ohatra hoe tonga izay tamin'ny 10 dia tonga izay dia direct atao am-piasana dia tsy navelan'ilay mpampiasa hoe ody anatitra valizy fa hoe aloha be zao fa tonga nareo dia miasa dia tonga atao am-piasana tamin'izay dia marary daholo le olona atao am-piasana zany tena mikohaka be dia voasery be daholo izy rehetra dia izay aloha dia nandeha nody dia tonga ny zoma tonga latsinain'izay zany a dia ny foa tao an-trano aho zany dia henoko hoe tena zay ho fa ohatra ny fondrahandry zareo zany fa tonga dia nitratrako ny moa no afantarako hoe izay fa mitady arary a rehefa manao an'izay ohatra ny mangididy be dia encombré be izay le tratra dia kohakohaka be mihitsy ny ahy zany tsy mahazo aina mihitsy raha ny lalana dia tena henoko hoe feno zavatra be tao amin'ilay tratra
dia efa niteny amin'ny vadoka hoe tena tsy sava mihitsy ho za tena tsy sava. Dia izay nientana aty aminay nientan'ny sekoly dia nisy embouteillage be mihitsy raha ny lalana dia tarabe izay dia niantso olona tonga dia mba homany reto ny plan B raha sanatria tsy tratra fa ohatran'izao zavatra miseho satria tamin'izay nanomana le COI iny dia feno lalana amboarina ny tanàna dia tena hoe bouchon partout zany dia tena andalana dia tonga ny hevitra maolona zany hoe sikinina ntsony ny tratra ho sisy le vadiko fa ataontsika isanao anao petit déj ataontsika hisotro dité mamay tsara dia nahena ilay izy aloha tavola dia ohatra mety any dia za alohantsika mankatoa an'i Jesosy aloha mihaino izay lazay fanahy masina fa tsy mihaino nofoko fa raha nofoko aloha no henoko dia tena mety be le dité fa tsy ny nofoko no henoko fa alohantsika mihaino sy mankatoa an'i Jesosy fa sekoly ny tiany atao dia na 10 minutes ary tratrantsika any tsy maninona dia tonga tao zany tao pasteur Jao Toriteny tamin'izay tsy nivavaka ho an'ilay fanasitranana ako tsy nangataka fanasitranana tsy neritretra n'ilay aretina akory arany fa tonga tao tamin'ny etaeta be fotsiny ako eny ten'Andriamanitra sy ankatoa dia pasteur Jao ara tamin'izay tsisy hoe vavaka ho amin'ny marary latsinainy moa iny sa talata tamin'izay talata angambana dia nefa ny zavatra tsapako eo am-pianona Toriteny eo dia tena henoko hoe misy zavatra miala tao amin'ny tratrako dia henoko ny maivana raha ny koakoaka be ateny an-dalana dia tonga tao maina ilay izy nivoaka tao tsy nikoaka ntsony dia isaorako an'i Jesosy satria avy eo tena hoe be dia be miparitaka be ilay virus narary daholo ny tao an-trano izy tena hoe nifandimbina rary dia tena sarotra ny tsaboana be ara moa tsy hay intsony moa izany na Covid na inona fa tena hoe nikoaka be tsakojana saotran'izany dia ao ampovoany rehetrarehetra izany isan'andro miara-miosina amin'izareo dadanay koa avy eo narary niditra hopitaly tratra ny Covid koa fa aty eto mijoro hoe tena Jesosy manasitrana rehefa arofany ianao dia tena sitranony ianao dia rehefa hitany hoe ty azy sy mangetaheta azy dia arova foana. Alleloia. Tia ny vadany ty. Azafady tompoko voninahitra an'Andriamanitra no hijoroako eto nisy fotoana zany andeha hanao sekoly raha tsy diso andeha hanao sekoly Zoma ariva dia nampiry ny entana chargé nataona tomobila daholo ny entana rehetrarehetra dia andeha amin'izay ahako dia tsy hita ny lakile an'ny tomobila tena tsy hita somary misy problème na mémoire koa moa izay ao an-trano dia tsy haiko hoe taizany nataoko ilay lakile ny tomobila tena tsy fantatro ny koryfoana daholo ny trano rehetrarehetra ny tadiavina daholo ny tany anaty paosy izay azo ny tadiavina rehetrarehetra hoe andeha sekoly dia niantso any taty anitra hoe taty tena tsy tonga ako fa toy hoe ataontsika hivavaka amin'ny fanahy masina fa amin'ny anaran'i Jesosy hitsy izay vao avy niresaka taminy dia ohatrany hoe nitary amin'ny fanahy masina hoe lasa nandeha dia nidina tohatra dia nakeo amin'ny tomobila dia nanokatra kapô dia tao anaty kapô ilay lakile voninahitra ho an'i Jesosy irery any. Mahafinaritra mivady rehefa miara-manompo. Alleloia. Alleloia. Mbola ho avy tokoa ny ianao fa kalma fotsiny andao tsika hitsangana ndao ame voninahitran'i Jesosy ny lesona azo niraisina teo aza manahy fa atao fotsiny izay azahoan'i Jesosy aina eo aminao raha zavatra ilainao ny any ivelany mety tsy ianao no andeha haka azy fa le izy no tonga eto aiza le sanaky taty teo le tovavy kely teo possible tsy ho maîtrisenao ny situation izay no mahatsara ny hoe mifampivavaka misy mivavaka ho an'ny ankizy ny ray aman-dreny mifampivavaka raha misy rahalahy raha nabavy dia mba mifampivavaka
fa rehefa miara-mivavaka dia Jesosy mahay manokatra lalana foana, manana ny planiny Jesosy. Tsy voatery maîtrisenao ny situation anankiray, fa Andriamanitra izay mandriamanitra azy, manana ny fomba rehetrarehetra izy ahafahana manao ny zavatra rehetrarehetra le raha matoa teo Mivavaka ho an'ny zafikeliny izy adino ny teny anazy. Isan'andro izy dia mivavaka ho an'ny zanany sy ny zafikeliny. Ary inoko fa izay no nahatonga an'ilay zazakely tsy very satria misy olona mivavaka ho an'ny ankonany. Amen. Dia ho anao koa aza dinoana mivavaka ho an'ny vadinao sy ireo zanakao na ny zanakao fa angatao ny fiarovan'Andriamanitra fa Andriamanitra tsara izy. Ny programan'Andriamanitra ihany no tanteraka eo amin'ny fiainantsika. Fa sanatriny izany sy ny programany devoly akory. Alleloia. Dia neny taty versy pasteur Fortuna teo ny importance ny fitiavana sy ny firetana ao an'Andriamanitra. Mamonjy sekoly na dia marary ara, nofo sepitra, ny tratra sepitra, fa ao amin'ny teny eo amin'ny fanatren'Andriamanitra ny mety indrindra. Possible very ny boriky, possible latsaka any anaty rano ny lela-pamaky, fa rehefa miombona amin'Andriamanitra ianao Andriamanitra mahay mampitranga izay rehetra very rehetrarehetra sy manala ny aretina rehetra. Amen. Averenany amin'Andriamanitra ny tera sy ny voninahitra. Asandrato ny tananao. Jesosy ndreto izay mamerina ny tera, laza ny voninahitra rehetra ho anao. Reny rehetrarehetra ireny Jesosy dia tsy misy avy aminay, tsy misy hoe fahaizana mivavaka na fahaizana manala examen na manana moyen andehanana any ampita andeha hianatra, fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa ahasoa ho anay rehefa ty anao zahay, rehefa miona aminao zahay, rehefa miombona marina aminao zahay, dia ianao no mahay miaro ny ankonanay, ianao no mahay mahatonga ny zavatra ilainay amin'ny fotoana izay mety aminao fa tsy amin'ny fotoana anay koa, ianao no mahay mampitranga ny zavatra rehetrarehetra, ianao no mahay manafaka anay. Misaotra ny amin'ny fisian'ny mpiara-manompo be da be, ny amin'ny fisian'ny pasteur sa be da be, ny amin'ny fisian'ireo rahalahy sy anabavy be da be afaka miaraka mitondra mivavaka aminay Jesosy fa ao anatin'ireny nisehon'ny tenanay, ary ao anatin'ireny koa nisehonao fa ao amin'izay manetry tena no isandratanao ary isandratan'ny voninahitrao. Oka isandratra mandrakizay ny anaranao. Misaotra ny amin'ny ankonany tsirairay avy, ary eto aray amin'ny anaran'i Jesosy dia mivavaka ho an'ny ankonany tsirairay avy, mba tsy hisy loza, mba tsy hisy programa fahavalo tanteraka eo aminay fa miprogramanao ireriany. Oka ny fiarovanao ahatratra anay tsirairay avy. Misaotra Jesosy ny amin'ny fiarovana hatramizay ka hatramin'ny androany, fa zay ny toy izao dia noho ny famindramponao sy noho ny fiarovanao. Misandrata ray amin'ny anaran'i Jesosy. Oka Jesosy ireo zavatra tsy hita tany amin'ny lasa rehetra Jesosy ka ho sitraponao mbola ho averina, dia oka iseho izany ho voninahitry ny anaranao reriany, dia tsy ho tazominay ho anay ny dera sy ny laza ary ny voninahitra, fa averinay ho anao satria anao ireriany izany hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Misandrata ray amin'ny anaran'i Jesosy. Misandrata Jesosy, homem-boninahitra mandrakizay ny anaranao, ary misaotra fanamasina fa ianao no nanolo-tsaina amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andao tsika hitehaka mafy ho an'i Jesosy. Alléluia. Alléluia. Misaotra an'i Jesosy sika tonga sondray anatin'izao maraim-baovao zao dao hitehaka mafy tsara ho an'Andriamanitra. Définition en grâce le vavolombelona teo zavatra tsy hainao fa ataon'Andriamanitra afaka ianao. Amin'izay rehefa mivoaka ny résultat dia tadidinao mihitsy hoe ianao tsy nahay fa Andriamanitra nahafaka anao. Tena ary mihinao fa androany dia ampandresiny tsiraray avy ny tompo amin'ny alan'ireny vavolombelona reny dao tsika mbola hanohy ny fanokafantsika ny fotsika ao an'Andriamanitra natao izao famaranana ny herinandro zao ankasitrao Jesosy tamin'iny herinandro viteny. Ekeko mety misy zavatra be dia be mifamoafao tao mety be dia be ny zavatra tsy nahafinaritra anao mety ny zavatra tsy nampoizonao, mety imprévu, mety tena hoe tsy izay mihitsy nandrasanao, fa mianatra tsika manao sitrapon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fisaorantsika n'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Ao vaofa ny tananao na dia tsy mahazatra anao azy izany fa Andriamanitra mihitsy miteny hoe tiako izy raha ny olona hanofa ho fantana ny vavaka eny tontolo eny. Aoka isy fifaliana sy fankasitrahana, fanfampo ao anatinao tsy avy amina zavatra fa avy amin'ny fahatsapahanao fa eo Andriamanitra ho anao. Mankasitraka anao izay raha amin'ny anaran'i Jesosy amin'izao famaranana ny herinandro izao. Herinandro anankiray nanehonao ny famindramponao,
ny fahasarom-piaronao, ny fitarianao, ny fitiavanao sy ny fahatsaranao. Tamin'iny herinandro iny a, nisy vavaka be dehibe nataony reto a, sady noenonao a no ny valianao, ary misaotranao zay ny amin'izy ireny. Misaotra ihany koa fa nisy vavaka nahatery anay, fa ianao lay mahalala ny fotoana mahamety a, lay fotoana tsara lavitra no le fotoananay, dia fantatray fa zay tsy nitranga tamin'ity herinandro ity a, amin'le fotoana mahamety avy aminao no hitrangana zany a, ary tsy maintsy hitranga zany. Misaotra ray amin'aran'i Jesosy a, ny amin'ny fiarovana, ny fitehirizana ny ainay sy ny fiazonana ny ainay. Averinay aminao ny voninahitra, misaotra ny amin'ireo teny rehetra izay nomenao sy ny fahafahanay mitondra ny fonay teo anatrehanao. Misaotra ny amin'ny fanatrehanao, misaotra ny amin'ny fotoana tahaka ny androany, misaotra ny amin'ny vavolombelona, amin'ny fanasitrana mikasika, amin'ny vahaolana, amin'ny fahagagana, amin'ireo karazana voninahitra asehonao sy omenao. Raisy ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay. Amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy velona masina sy manan-kera avy Nazareta. Amen. Menaran'i Jesosy a. Amen. Omaly a, anisan'ny zavatra nomeny tompo dia ny hoe ny dikany hoe fiankofana na ny adoration a, dia fivavahana, fiankinana, manantena an'Andriamanitra. Manantena famonjena. Averiko a, fivavahana, fiankinana, manantena famonjena. Tena kaikinao a, averenao amin'i Jesosy ny fanantenanao famonjena hoe. Averenao amin'i Jesosy ny fanantenanao famonjena hoe. Aza mijery fotoana hoe a, aza mijery olona hoe a, Jesosy jerena hoe. Amen a. Mino fa mamangy antsika eto ny tompon-droany. Ary anisany mamaritra an'izay hoe mpiankohaka amin'ny fahamarinana ianao sy mpiankohaka amin'ny fanahy, dia ny fanekenao any anatinao a, ametraka fa Andriamanitra irery no fanantenanao. Andriamanitra irery no andrasanao. Andriamanitra irery no inonao. Andriamanitra irery no fanantenanao. Andriamanitra irery no fiandrandranao. Andriamanitra irery no ifantohanao. Andriamanitra irery no izaranao ny sekre lalina ny anatin'ny fonao, satria fantatrao fa Andriamanitra tsy petsam-bava fa mahazona sekre izy. Ary raha misy ny tokony hiresaka aminao matetika anatin'ny journée a, eo meilleur ami, fa meilleur ami tsara indrindra dia Andriamanitra. Anisan'ny mamaritra n'le communion ao anatin'le adoration resanao omaly, nafinaritra moa le exemple nomeny tompo hoe raha toa ianao ka raha ohatra misy mpanjaitra anankiray miara-miresaka amin'izy moa izy amin'ny Lionel Messi, lay kalaza la amin'ny fanaovana baolina, dia raha miresaka amin'io rangahy io mpanjaitra io iray volana maraina atoandro hariva, tsotra aminao marina fa vita ny iray volana lasa mpanao baolina io. Satria izay foana ny resahany zareo isan'andro. Na domaine tsy miinteresse anao ary, raha izay foana ny resahany, izay no atao hoe publicité. Dikany hoe publicité ny zavatra tsy tianao fa miverimberina foana, savony manana savony, izay foana. Nefa rano misy an'ilay savony ohatr'izao satria tafiditra ilay izy. Tehiteny aminao a, miresaha amin'Andriamanitra foana. Miresaha amin'Andriamanitra foana. Miresaha amin'Andriamanitra foana. Fa raha misy ny afaka hamonjy anao a, Andriamanitra rery ny afaka hamonjy anao. Raha misy ny afaka hikarakaranao, Andriamanitra rery ny afaka hikarakaranao. Raha misy ny tsy hamitaka anao, Jesosy rery ny tsy hamitaka anao. Orakoraka sy diaka mavoany Jesosy. Halleluja. Tsy natao tanany anao, Andriamanitra tsy miankina amin'ny olona anao. Andriamanitra tsy mila zay omeny olonao, ainao ihany tena izy. Ndao veritsika zany Andriamanitra. Halleluja. Andriamanitra tsy natao tanany anao, Andriamanitra tsy miankina amin'ny olona anao. Andriamanitra tsy mila zay omeny olonao, fikazanao ihany tena izy. Oh, Andriamanitra atamizany ny fiandrana
mandraky izay ianao Andriamanitra sy masaka anao Andriamanitra ianaranao Tiraina mandraky izay Andriamanitra ianao Mesika misaotra anao Andriamanitra zay taieninao no Ni fiandiananao Andriamantianao Adhani Ninunaitanai Ni fiandiananao Andriamantianao Atsamizai Ni fiandiananao Andriamantianao Izay ianao tsy miovy ianao toetranao mandeha ianao amizay tianao tsy miovy ianao mitoetranao mandeha ianao amizay tianao tsy miovy ianao tsy miovy ianao Iarivavaka sika avy dia saintsaina ny ity fahamarinany ty miatrika ady ianao Andriamanitra izy misy taona ohatra ny tondresy tampoka izany Andriamanitra izy sa babakoto Andriamanitra foana izy Andriamanitra namorona babakoto ary raha miatrika ianao tsy takatry ny sainao izay mitranga mbola Andriamanitra ve izy Andriamanitra izy ny zavatra nangatanao izay amapolo taonany mbola tsy mivaly ary mbola tsy androano ilay izy mivaliany Andriamanitra ve izy
mafimafy azafady tompoko na ekeny saiko na tsy ekeny saiko Jesosy io Andriamanitra foana ianao ampianaro aho tsy hanadino an'izany fahamarinana zany ampianaro aho iankohaka sy ankina aminao amin'ny androm-piainako tsy manana nizaniza fa manana kosa manana anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amen. Tiaka mafy be ho an'i Jesosy mahazo toerana vetivety avy hatrany dia hitantsika ao amin'ny afatra ho amin'ny androany zao mivoalazan'i Jesosy eo amin'ny Luka 8:12 amin'ny anaran'ny tompo miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy aloha salama tsara avy ianao salama tena akaikinao tonga soa eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra hoe andro tsara androany hoe satria ny Andriamanitra ao tsara hoe mpanao tsara ny andro omeny iraviravonao amin'Andriamanitra hoe avereny vao maraina hoe vaovao anao ny famindram-pony hoe tsy misy ifandraisany tamin'ilay omaly hoe vaovao mbe mbola tsy hitanao indray hoe ny androany ho anao hoe zao voalazany Luka 8:12 amin'ny anaran'i Jesosy ary Jesosy nilaza fanoharana taminy fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka. Ery Jesosy dia miteny tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva. Ao amin'ny Jaona 10:10 amoanany lohateny ho amin'ny androany ny andininy 7 anaran'i Jesosy raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo na inona ataovy le vavaka fa ho tonga aminareo izany. Rehefa ampifandraisinareo tenin'i Jesosy anankiroa ireo dia faly hitondra ny lohahevitra iombonantsika amin'Andriamanitra amin'ity tolakandro ity anitsitsika an'izay tokony ho ahintsy eo amin'ny fomba fijery diso ananganana antsika raha sendra reraka sikivy na ketraka ampaherezan'Andriamanitra antsika menakavy hiatrika ny andavanandro miaraka aminy ary indrindra anananao antoka fa ny famonjena hiandrandrana ho an'i Jesosy dia afaka omeny sy asehony androany maraina. Lohahevitra anankiray nampitondraina ny lohateny hoe tsy mety raha tsy miombona amin'Andriamanitra. Hoy Jesosy tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva nefa ve izy manazava fa raha vao tsy avy amin'ny fiombonana le vavaka dia zava-poana le vavaka. Averiko. Hoy Jesosy eo amin'ny Luka 18:1 tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva. Ao amin'ny Jaona 15 izy manamafy ny fototry le vavaka fa tsy maintsy avy ao amin'ny fiombonana no hiaingany le vavaka. Ary eo no ahitana fa tsy izay maharitra mivavaka no ankasitrahan'Andriamanitra fa izay miombona amin'Andriamanitra ao anaty vavaka. Misy karazana finoana hafa tsy mino an'i Jesosy mahavita mivavaka adiny 12 tsy akiato mandritry ny andro anankiray. Ny olana fotsiny tsy miombona amin'i Jesosy izy ary tsy Jesosy ny ivavahany ka tsy marataona vavaka le enjehana fa kalitaoana fo miombona amin'le mpiainy vavaka sy ilay ivavahana. Tsy mety raha tsy miombona amin'Andriamanitra. Avereny hoe tsy mety raha vao tsy miombona hoe avereny tsy mety raha vao tsy miombona hoe tonga dia resaka any amin'ny famonjena fa maninona no milaza Andriamanitra fa tsy mety raha vao tsy miombona ary mety ho very famonjena izay tsy miombona. Korintianina 2:7-12 2 Corinthiens 13:14 sakafo ny baiboly any an-tananao amin'ny heriny ianao mitondra. Atao dia résumé-ko le izy amin'izay tsy lava be. Sakafo ny baiboly any an-tananao dia amin'ny heriny ianao mitondra. Aizako isy olona tonga amin'ny sakafo dia tsy mitondra vilia sotro. Rehefa tonga mamonjy fotoana toy izao ataovy misy tenin'Andriamanitra eo mba amin'ny masonao. Manjary afaka miteny izay tiako nefa mety tsy izay akory le voasoratra. Vaky ho aingana dia amin'izay ho fantatra hoe tena izay tokoa ve le voasoratra sy le tenin'Andriamanitra tahaka an'izay misy eo aminao. Vakitsika miaraka amin'ny anaran'i Jesosy isa 2
ho aminareo rehetra ny ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ary mifiraisana amin'ny fanamasina. Zavatra anankitelo ny voaresaka eto manondro an'Andriamanitra amin'ny matelo izay iray an'Andriamanitra. Trinité Andriamanitra. Ny terme hoe trinité tsy hita ao anaty Baiboly, fa ny concept ny trinité Jesosy ny nanome an'ilay izy. Rehefa naniraka ny mpianana izy manao hoe mandeha anao izy dia ataovy mpianatro ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanamasina. Jesosy arak'ilay voalaza ao amin'ilay teny teo dia nitondra fahasoavana. Efesianina 2:8 azafady. Efesianina 2:8. Avereny hoe famonjena. Efesianina 2:9. Miara-mamaky isika amin'ny anaran'i Jesosy, isa 2:3. Fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo zany, fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Amen. Fahasoavana no namonjena. Ny tokony hahafantaranao an'Andriamanitra ray dia Andriamanitra fitiavana. Romanina 5:8 dia avy eo 1 Jean 3:16. Romanina 5:8 aloha vetivety naran'i Jesosy miara-mamaky tsika fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavana antsika, fa fony mbola mpanoty isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Le Efesianina teo fahasoavana namonjena anareo. Ty vakitsika manaraka ty indray fitiavan'Andriamanitra namonjena anareo. 1 Jean 3:16 naran'i Jesosy. Izao no ahafantarantsika ny fitiavana, satria Jesosy no nanolotra ny ainy amonjy antsika, ary isika kosa mba tokony hanolotra ny aintsika amonjy ny rahalahy. Farany amin'izay, anisan'ny hamantarana amin'ny fanamasina dia communion. Teneno akaikinao ny zavatra neto amin'ny fanamasina hoe communion hoe. Le tsodrano amin'ilay Korintianina 2:17 dia mazava be. Ozy izy hoe ny fahasoavan'i Jesosy, ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fiombonana avy amin'ny fanamasina. Jesosy nitondra fahasoavana, Andriamanitra ray mampafantatra ny fitiavany, ary ny fanamasina mitondra communion. Zany hoe rehefa tafiditra ao anatinao ny fanamasina dia manampy anao hiaina fiombonana amin'Andriamanitra, manamora ny fahafahanao miombona amin'Andriamanitra ny fanamasina ao anatinao. Tenenino akaikinao rehefa ao anatinao fanamasina hoe dia manampy anao ny fanamasina hoe iombonanao amin'Andriamanitra hoe. Jaune 15:6. Inona no rôle ny communion ao anatin'ilay famonjena? Mba ho tonga saintsika menakavy amin'ny titolakandro ity fa tsy mety raha vao tsy miombona. Eo ny fahasoavana, eo ny fitiavana, fa zany rehetra zany tsy maintsy amin'ny alalan'ny fiombonana. Daony hoe inotsika ny zavatra nytenenin' Jesosy fa important be mihitsiny avy amin'ny fiombonana ahatonganao rehefa miombona ianao dia lasa mahay mitahiry ilay famonjena voarainao dia tsy very ianao. Raha vao tsy miombona ianao zany mety voarainao ilay famonjena avy amin'ilay fitiavana, misitraka n'ilay famonjena avy amin'ilay fahasoavana, fa very avy eo. Amin'ny anaran'i Jesosy izay manana ilay ten'Andriamanitra eo ambanin'ny masony, amin'ny anaran'i Jesosy ao miara-miretina daholo tsika isa 2:3. Raha misy tsy miray amiko, ariana ny ivelany, tahaka ny sampany izy ka malazo, angonina izy ka atsipy ao anaty afo dia ho may. Tsy pastera pampatahotra nanoratra an'io fa Jesosy. Jesosy lay itsenanao any amin'ny farany, izy lay papakatra mampiomana ny fiangonana mba hifanena tsara aminy no mampitandrana, fa raha vao tsy ao amin'ny communion dia malazo, ary raha vao malazo dia ariana. Za tsy ariana pastera, ianao no miteny an'izay fa ny zavatra iainanao misanatry avin'izany mety ho lasa amin'izay. Tsy zavatra tenenina isa maraina, za tsy ariana, 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 za tsy ariana. Tena akaikinao tsy zavatra tenenina le izy.
fa avy ao amin'ny fiombonana hoe a dia tsy ariana ianao averiko vakina nao miara-mamakytsika amin'izay koa maheno tsara leo akaikinao tsy nitondra baiboly amin'ny anaran'i Jesosy isa roatelo raha misy tsy miray amiko dia ariana ny ivelany tahaka ny sampana izy ka malazo angonina izy ka atsipy ao anaty afo dia ho may raha vao tsy manana communion amin'Andriamanitra ianao dia ariana ny ivelany sampana malazo no ariana ny ivelany dikan'izay malazo ny fiainan'ny olona tsy misy Andriamanitra ary maika mbola manamafy orina fa ny fitahian'Andriamanitra dia Andriamanitra eo amin'ny fiainanao fa tsy zavatra afaka ny ho tonga eo amin'ny fiainan'ny olona tsy misy Andriamanitra. Misy olona zao mety mandatsa anao hoe nareo mivavaka isaka sabotsy manarakaraka n'iny radio 90.8 foana iny dia mijery foana hvkl-mission events samy foana tanao dia mijery fandarina isaka maraina amin'ny Kolo TV dia ny laroberiva sy ny zomariva amin'ny Amity TV sady mandefa resaka ihany a inona zao mivoaka an'ilay zao fiainareo zay zao tsy mivavaka dia mividy fiara tamin'ny herinandro ambony fiara ika farany dia rehefa mpanenona ilay fiarany dia manao zao ika farany tsotra be mivalina matoa olona tsy mivavaka mahazo an'iny tsy iny zany ilay fitahiana tenenino akaikinao raha zavatra hoe azon'olona tsy miaraka amin'Andriamanitra tsy zay zany hoe le ampiavaka anao manana an'Andriamanitra rehefa le mandeha maraina zao ianao dia sakanan'le namanao reny afaka miresaka aminao ve zavatra misy miantso asehony anao mihitsy hoe telefônina ika farany vao manela sonety dia hoe ika farany ataony mihitsy zany fomba rehetra mba tonga anao a ohatrany hoe taitra amin'ny zavatra ananany eny foana anela izy raha zavatra afaka ny ananan'olona tsy misy Andriamanitra tsy iny le tena ampiavaka ny mahazana k'Andriamanitra tsy mety raha vao tsy miombona eo ny fitiavan'Andriamanitra namonjenantsika eo ny fahasoavana avy amin'i Jesosy fahasoavan'i Jesosy isitrahantsika avy amin'izay ny aretany ao amin'ilay famonjena fantatrao fa Jesosy tia mpanota fitiavana le resantsika fa Jesosy tsy tia ota le zavatra tsy mety ataonao tsy tiany fa tsy ny zavatra ataonao tsy tiany ny lasa tsy tiavana ianao tiany foana dikan'izay le jiolahy maty niaraka tamin'i Jesosy teo anilan'izay tsy ny raharaha famonjena tiany Jesosy fa tsy nisirika tao am-pony ahafahany nampiditra le famonjena le tatao anilany kosa nanokatra amin'ny fony tamin'ny ketaeta hoe Jesosy eo tsarovy a rehefa ho avy amin'ny fanjakanao ianao vao misy okazion misokatra tonga dia miditra Andriamanitra mamonjy an'izay olona izay androany maraina ataovy misy etaeta ao anatinao mety mbola tsy tanteraka ianao fa efa eny an-dalam-pahatanterahana ianao aza kiviny izay mbola tsy resy manomezana voninahitra an'Andriamanitra ilay hipampandresy ianao tsangana vaovao dia toizo ny lalanao miaraka amin'i Jesosy fa zay tsy resinao omaly ho ataon'Andriamanitra resinao io manomboka androany anany zany fanantenana zany ary rehefa resinao indray mandeha io veloma eo anatinao ny fanantenana fa ny tompony hitahiry ny fandresenao dia ho resinao foana io fa tsy hoe mandresy anao tampoka indray tsy mety raha tsy miombona communion resantsika vetivety raha te hisitraka communion ianao miaraka amin'i Jesosy dia mila mandray an'i Jesosy aloha ianao zay mandray an'i Jesosy no mahazo ny fanamasina dia lasa manana ny fanatrehan'Andriamanitra Jaona 4:7 ozy izy ny tenina ampianaran'i Jesosy eto hoe ny fanahy fahamarinana mitondra ny fanatrehan'Andriamanitra dia mitoetra eo aminareo izy ary ho ao anatinareo izy ny fanamasina tafiditra ao anatinao dia manamora ny fahafahanao miombona amin'Andriamanitra avy ao anatinao
Ny zanak'Andriamanitra dia manana opportunité ngeza be iombona amin'Andriamanitra mihoatra noho ireo mpanompon'Andriamanitra atao amin'ny testamenta taloha izay mbola tsy nanana ny fisian'Andriamanitra tao anatiny. Aloka na communion no ny ainany zareo fa mbola tsy le vrai communion. Ny vrai communion na ny communion tena izy dia nanomboka teo amin'ny fotoana no vitain'i Jesosy ny famonjena ka tafiditra ao anatin'ny olona ny fanamasina. Rehefa manana an' Jesosy ao anatinao ianao dia manomboka miresaka momba an'Andriamanitra. Zay resahanao no lasa atmosfera manodidina anao. Rehefa miresaka matotoa ianao dia lasa feno matotoa ao trano. Satria volenao le atmosfera, ianao ihany mamboly ilay izy fa tsy izy ny tafiditra fa ianao ny mampiditra. Fehezo ny voambolana eny am-bavanao, fehezo ny kiresadresaka ataonao, fehezo ny zavatra rehetra avy eo am-bavanao. Aleo aza mangina mitsakotsaky dia tsy miteny, toy izay tsy mahafehy fosiny vava sy ny saina dia mora latsa teny nefa indray ao anatina ratra sy alahelo ianao no tafateny dia matetika amin'ireny fotoandreny teniteny foana no mivoaka dia mitondra atmosferana zava-poana dia lasa vokatra poana. Zay mahavita miresaka momba an'Andriamanitra foana dia mamorona atmosfera ny fanatren'Andriamanitra eo amin'ny fiainana. Tena akaikinao, efa henonao foana izany hoe fa averina izany androany hoe mba ho toizinao ilay izy hoe mba ho ataonao ilay izy hoe dia hisitraka an'ilay izy ianao. Zay mahavita miresaka momba an'Andriamanitra foana ny mamorona atmosfera ny fanatren'Andriamanitra eo amin'ny fiainany. Rehefa miresaka momba an'Andriamanitra foana ianao dia mahazo aina ny fanatren'Andriamanitra efa eo. Raha miresaka mpanao baolina ianao maraina atoandro hariva matory eo akaikiny eo tsy raha fandriana fa eo akaikiny dia manofa izy amin'ny alina dia mifotampoka izy bu taitra be ianao amin'ny roa ali maninona bu zay foana ny resanareo ray volana vita ny ray volana ianao mpanao costara fa vita ny ray volana sorta kely nanaovanao dia baolina no entinao satria le zavatra heninao foana iny lasa atmosfera mi-influencer ny vision sy ny conviction ao anatinao. Tsy possible ho tia ny asan'Andriamanitra ho azy ianao raha tsy miresaka ny asan'Andriamanitra foana ianao. Miara lalana amina olona tia asan'Andriamanitra mandritry ny herinandro anie vita ny herinandro lasa pastera kely ianao. Iza ny rahanao lalana fa izy ny boky ny obolana zay misakaiza amin'ny endry lasa endry. Miara misakaiza amin'Andriamanitra sy miara lalana amin'Andriamanitra dia ho hitanao fa iova be ny qualité de vie anao. Na ny fiteninao ary to dia hita hoe iova satria oreo hoe niova le niresaka taminao. Zareo fa rehefa avy ninana an'ilay voankazo voarary Eva dia niantso Andriamanitra hoe Adama aiza ianao? Vao niteny fotsiny Adama tonga dia ozy Andriamanitra hoe fiza niresaka taminao. Satria novain'ilay mpampiresaka ny tao an-tsainy sy ny tao an-dohany i Adama sy Eva. Aoka ho Andriamanitra rery no feno eo amin'ny fiainanao. Feno izay tenenin'Andriamanitra, feno izay lazain'Andriamanitra, feno i Andriamanitra ny momba anao ray amanontolo. Salamo 145, 10, 11 aminaran'i Jesosy. Jehovah mideranao ny asanao rehetra, ny olonao masina misaotra anao, milaza ny voninahitry ny fanjakanao izy, sady miresaka ny herinao. Zay mideran'Andriamanitra no lasa miresaka momba an'Andriamanitra. Manomboka mifankazatra mifandray amin'ilay fanatren'Andriamanitra tsy hita maso ianao, tsy renao, tsy tsapanao fa fantatrao. Ny présence tsy hoe ny rasana hampangiritsana ny volon-damosina. Ka rehefa tsy mangiritsana ny volon-damosina dia tsy eto izy. Ny finoana tompoko tsy miankina ny volon-damosinao fa ny finoana avy amin'izay tenenin' Jesosy fa eo dia hoana pastera fa izany hoe tsy mandray ninninina e. Zay mahatonga ohatrany somary rehefa ilay sabotsy ohatr'izao dia rehefa amin'ilay fotoana ny toroteny vao tonga fa indraindray ilay mpanao fiankofana tsy mampiditra mihitsy. Ianao tsy tafiditra.
tsy mipampiditra ny tsy mampiditra fa ianao tsy mety miditra. Nataontsika hoe olona, raha ataontsika hoe olona ray mana fotsiny hoe tia sasa tia tafiditra ianao. Rehefa tianao le tia zaza dia Andriamanitra. Fanafaran'izay tena le nefa ianao tsy te hiditra dia tsy tafiditra ianao. Teneniny akaikinao tsy avy amin'ny hira ny mahatafiditra anao hoe ianao mihitsy ny te hiditra hoe tsy mahentehaka ao an'Andriamanitra. Rehefa ao anatinao miainga avy any etrano le etaeta, manamy fotsiny ekipan'ny louange eto mba ho tafiditra fa le izy efa ianao mihitsy ny avy any efa mikiresadresaka amin'ny tompo eny an-dalana eny. Dia tonga eto efa fanampiny fotsiny le fotoam-piankofana sy le fotoam-piderana. Ka na sendra tapaka ary ny jiro tafiditra foana satria melohany tonga teto tamin'le jiro sy tsy jiro efa tafiditra ianao. Ny olona midera ny tafaresaka, ary ny olona tafaresaka momba an'Andriamanitra ny lasa miresaka momba an'Andriamanitra. Salamy 23 ny vetivety Salamy 23. Salamy fantatsika tsara izy io. Ny andininy rehetra, vakina anaran'i Jesosy, Jehovah ny mpiandry ahy, tsy anan-java-mahory aho, tonga dia louange. Jehovah ny mpiandry ahy, l'Éternel est mon berger. Andininy faharoa, mampandry ahy amin'ny ainy maitso izy, tonga dia miresaka momba an'Andriamanitra. David parle de l'Éternel. Mitondra aho eo amoron'ny fialan-tsasatra izy. Mamelombelona ny fanahiko izy. Mitarika amin'ny lalan'ny fahamarinana ny anarany izy. Eny, na dia mandeha mamaky ny lohasaloky ny fahafatesana aza dia tsy atahotra ny loza fa ianao. Zareo ny distance fa miemiena. Amin'ny voalohany, Jehovah mpiandry ahy, izy fa mpiandry ahy. Avy eo izy manao reto zavatra tsara tarehibe, izy dia me manakaiky, fa raha mandalo zavatra mampatahotra dia manina ozy izy. Enao no amiko dia tsy matahotra. David loue l'Éternel. David parle de l'Éternel. Et David parle à l'Éternel. Ilaina amin'ny français raiky izy. Midera an'Andriamanitra izy. Miresaka momba an'Andriamanitra izy. Dia ny farany lasa miresaka amin'Andriamanitra. Fa inona loatra pasteur le resanareo amin'i Jesosy ny anareo efa mivavaka dia tahisakafonay Jehovah menso velominao tenanay sainay tanjoko. Dia nisy cousin izay moa mbola kely izay nampianarana anay. Ny anaran'izay ma tsy ny plivave prayer. Do you understand? It's a plivave prayer. Na amérikana tonga tsy comprendre an'izany. What is plivave prayer? Zany hoe vavaka tsy avy anatin'ny fonao. Tsy enjery manitra. Lo ataoko an'izay mba. Dia mba nataony tamin'izany dia tahisakafonay sainay tainako. Fa azon'i Jesosy le izy. Dia fantatry Jesosy hoe tsy izay ny tiany tenenina fa le momba le sakafo. Tena akaikinao. Ianao rehefa miresaka amin'i Jesosy hoe aza atao plivava hoe avoaina any anatin'ny fonao. Teneno aminy le tena ao anatinao. Teneno le akaikinao. Teneno le afeninao iny hoe avereno. Teneno le tsy tianao tenena an'izan'izy iny hoe amboray ao aminy le izy hoe zay midera an'Andriamanitra lasa miresaka momba an'Andriamanitra, lasa miresaka amin'Andriamanitra. Communion resantsika. Tsy possible ny communion raha vao tsy miresaka. Satria ny conversation no mandrafitra ny relation. Nefa ny communion relation. Ny fifampiresahana no mandrafitra ny fifandraisana. Satria ny fifandraisana no anton'ilay fiombonana. Ndray mandeha nisy mpianatra anankiray nandroaka devoly tamin'ny anaran'i Jesosy, tonga avy any Jaune nijery. Ary izy lehilahy, izy le rangahy ty, lasa izy nitoroka tany amin'i Jesosy. Misy olona zay any mandroaka devoly amin'ny anaranao, mety le izy. Fa izy tsy miaraka amintsika. Dia Jesosy ny calme an'izy ny anka. Zay tsy manohatra antsika dia miaraka amintsika. Fa ny tena marina manao ny asan'Andriamanitra izy fa tsy niaraka tamin'i Jesosy. Tsy nanana relation tamin'i Jesosy izy fa nampiasa ny anaran'i Jesosy sy nanao ny asa zay asain'i Jesosy atao. Ka ny fahatongavantsika eto tsy hazakazaka hanao ny asany fa andiny tena fa tokony miombona sy tena miaraka aminy. Rehefa avy mianatra ny zanaka ao, ho an'izay mananjanaka mianatra, verina avy any izy hariva
vao tonga mba vady zao hoe nanontanianao firy notinao ho azy mananjanaka ary sendra zay fihetsika ao a tsanona vetivety anao miresaka amiko rehefa aveo misy zavatra amboarina zany firy notinao tena zany hoe papa nanao be ty sasina anao zany ve no ataonao miditra vany izy tonga dina nataony aloha atao zao fa misy zavatra hita be raha vao profil inona ny tadiavin'le zaza voaloha vao tonga ao an-trano e jesosy mpanjinina e alleloia tonga dia inona aloha kala ianao tsy mahafantatra zay ny lalovany tany am-pianarana zaza io e zaza niatrokoko any am-pianarana misy zavatra be dehibe mifamaofao e misy devoly any am-pianarana so dia vianao any am-piangonana sy any amin'ny asa rehefa manao croisade vao miala ny asan'ny devoly any am-pianarana masina be daoliny ao mbola tsy tao tokoa ianao raha ianao raha sina caméra ao amin'ny salle de classe ny zanaka ao hivavaka ianao hoe soveno Andriamanitra aloha sina vavaka rehetra zaza rehetra renao ve le témoignage teo aloha e nisy mivavaka fa tsy tonga tao fotsiny hoe tsy haiko ty fa nisy ny vavaka tao mba hahafahanao miresaka miaraka amin'Andriamanitra dia raha izy tsy hitako pastera zay anaingana le fiderana zay no nanoratana salamo ny salamo dia contre-attaque ny fiderana ho an'izay manana fiara iny zany contre-attaque zany rehefa maty ny demarera misy zavatra tsy mandeha ao dia mody atosika izay dia velona le izy zany hoe ampinao ny famelomana azy ka rehefa tsy velona ny fideranao ohatry ny rena ohatry ny hoe lehibe ianao lehibe foana ianao mianatra conjonction lehibe indrindra ianao lehibe loatra ianao efa mety ane zany e fa ny tsara tsy avy any amin'ny mot fa avy any amin'ny cœur dia omen'Andriamanitra ny salamo mba hahafahanao mamaky ianao loatra ny tena tsy tafiditra iny mihitsiny nareo mieritreritra io dia venareo fa to dia tafiditra ho azy ary tsika pastery tony misy fotoana hoe tonga dia ohatrany inony ty tsy hainao rerany miatrika an'izany nisy zavatra nampome an'izay ndray mandeha tantarain'ny pasteur Rodolphe ndray mandeha honizy mivavaka tena hoe Andriamanitra mitenena amiko ohatrany hoe tsy tafiditra mihitsy dia nanao tsatopisa zany hoe sokafana ny baiboly dia tia ny teny voaray ny Jérémia 7:29 za rerika mahita an'ity akoatra izay manana baiboly eny aminy eny dia ampivavahana teo izy tena tompo mitenena amiko dia nitsatohany zao mivaky teny tao hetezo ny volonao ry Jerosalema dia tonga dia nankato lasa izy nakany amin'ny coiffeur Andriamanitra ny afaka miresaka aminao amina façon be dehibe Andriamanitra afaka mamangy ianao amina fomba be dehibe verenao amin'ny salamo dia zareo misy salamo be dehibe ao salamo 63 ohatra sokafa le 63 no exercice kely tsika anatin'le ohatran'le maina be ohatran'ny tsy hita zay mandeha sokafo 63 dia le izy tsy hoe vakiana ohatrany voalohany hoe salamo nataony Davida tsy tafiditra ianao raha voa zay fony tany anevitsy dody tsy reny tonga dia amin'le teneniny Andriamanitra ianao dia to dia mba tonga saina ianao zany aitoko moa Andriamanitra manokana ianao Andriamanitra namorona ho manokana io masonao Andriamanitra namorona ny sofiko tsy mitovy amin'ny sofiny iza n'iza endreny tsara ny oriko sy tia molotra mipotsipotsina kely ity tanao misy zavatra tafiditra ao rehefa miverinao miteny ianao manomboka manampy ianao fanamasina hoe ianao ane unika eo imasiko hoe amen tady ianao fatratra tompo ohatrany tsy te hitady ianao mihitsy afa maninona ary any tsy te hitady ianao zany ande ty resaka ty tonga eto anatrehanao mba hanovan'le tsy te hitady ho lasa mangitahita ny hitady ianao amin'ny androm-piainako tompo mba ataovy atao natiko moa le te hitady ianao foany izaka izy hoe dia venareo vao fomba anay dia hoe te hitady an'Andriamanitra zany tsy voatery ho zay ane le izy
Tenera vao mifono dia hoe vola. Dia iny le mila hoentiny eo amin'i Jesosy satria ozy izy hoe katsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinana dia hanampy ianareo izany rehetra izany. Aza vola ny tsaroana vao mifono, Jesosy tsaroana vao mifono. Io e, afa-dio vavaka io, mangetaentanao ny fanahiko. Alohany andeha hisotro rano satria nangetaeta be tamin'ny alina. Dia mangetaeta otrano anao ny fanahiko. Avadika eo vavaka. Ho an'izay mahay mihira moa izany fa aleloia aty amintsika ilay izy, zavatra hafa ny haitsika atao. Dia afaka dia mihira ianao vao maraina eo. Iny mba hay izany. Azo ny tompo izany. Miverena. Dia ataovy miainga indray ny avy any anatin'ny fonao. Amen. Aza miala eo raha tsy tafaresaka amin'i Jesosy ianao amin'ilay teny izay vakianao. Aza vitavitaina fotsiny hoe ny vitaiko androany Salamo 63 ao ary raikitra. Andriamanitra ianao. Tady anao fantatra, mangetetanao fanahiko, maniry ianao ny nofo, eto amin'ny tany maina sy mangetana tsy misy rano, manaraka. Toy izany jereko anao atao amin'ny fitoerana masina. Hitaky ny ianao sy ny so tokony efa andeha zany voatra ila loatra izany salamo izany. Toy izany jereko anao atao amin'ny fitoerana masina, hitaky ny ianao sy ny voninahitra ao. Tsara noho ny aina famindram-ponao ny molotra hiderina. Aloha to dia asina borosy nify fa ela be. Ty izany ny soerako anao raha mbola velona koa. Ny anandratako ny tanako. Tenena akaikinao, atao fotoana manokana ilay izy hoe aza fangaro amin'ny zavatra hafa ilay izy hoe mba hahafahan'ny fonao hoe mifantoka aminy hoe. Exodus 33:11 minaran'i Jesosy. Ary Jehovah ny teny fanatrika tamin'i Mosesy tahaka ny olona miresaka amin'ny sakaizany. Enao io ve zao manao effort be miresaka amin'ny akamanao, hoe olona akaiky ny fonao, hoe tena manao misy ary vao miona foty va vita to dia mipasy amin'iny daholo ny zavatra rehetra. Ny afantarana olona fankafantatra efa ela fampijery fotsiny to dia miara-me. Inona dikan'iny? Ao anatin'ilay fampijery iny misy zavatra be dia be fa to dia mifampiampita, misy zavatra tsaroana, misy tonga dia fantatra hoe izao no tiantenenina zany mihitsy, tonga dia vita e. Fa raha olona mbola tsy mifankafantatra aminao jerijerenao dia mamaly ina jerijerena. Satria olona mbola tsy niresaka taminao, olona tsy mahafantatra anao, olona tsy manana fifandraisana aminao. Ka aza atao ohatr'izany ny tompo ina jerijerena. Manana fifampiresahana sy fifandraisana amin'Andriamanitra enao manokana. Misy limitiny le salamo. Satria mety hamaky ianao, mety isy salamo iteny ity hoe Jehovah, tany ampiandrasan'ondry nahitanao aho. Ianao nefa tsy mpiandrondry. Mihaino ve tsika? Fa ianao tokony mahay mamatika an'izay hoe ny ianao tsy tany ampiandrasan'ondry nahitan'Andriamanitra anao. Fa tsy haiko hoe taiza. Dia ataovy misokatra ny ao anatinao hoe tany amin'ny toerana tena tsy nieritreretina ho tafavoaka no hitan'Andriamanitra. Dia ny sauveny dia navoakany. Raha tsaroanao isan'andro zany dia voatahiry ny fanetretena ao anatinao isan'andro. Ary hanan-javatra ho resahana amin'Andriamanitra foana ianao isan'andro. Amen. O Jesosy eo amin'ny Jaona 4:26 anaran'i Jesosy, za izay miresaka aminao no izy. Aoka hisokatra ny fifandraisanam-po eo aminao sy ny tompo. Fifampiresahana matetika hitondra fifandraisanam-po lalina. Conversation fréquente mitondra intimité profonde. Midira ao amin'ny fiombonana ara-pifampiresahana. Mifampiresaha amin'i Jesosy ianao. Avy amin'ilay fifandraisanam-po teraka avy amin'ilay fifampiresahana matetika no lasa teraka ao anatinao ny fanomezan-danja na ny atao hoe considération.
raha maheno tsara tsika hoe exemple pasteur sandratra avy teny dia pasteur njiva dia pasteur football i zokorado exemple volombava daholo ny androany etsy nareo telo mirahalahy avy teto manantsika ato a misy pasteur bota pasteur volombava toute couleur considération zao ry izy telo lahy eny tompoko inviteko nareo tonga dia rehefa avy eo a kalobe ok a inona ny tiany pasteur ato kotleta ngatsy rambonompo tsaramaso mety daholo ok kotleta dia rambonompo tsaramaso ok voaray izay pasteur njivo sakaiza-patsany sinina kabaro milamina mofo inona ke izay nataoko izay ny considéré an'ilay voalohany a ny considéré an'ilay faharoa fa tonga dia namevaniko le fahatelo mofo tsy mantany akory aho mety tehite zao pasteur sandratra hoe ohatry nefa fihinana isan'andro to fa ay mofo za to dia mahita izay mety amin'seka zay fotsiny directive mandray salesina momba ny considération am'ty marainy ity rehefa tonga am'izay le fiaraha amin'ny sakafo tonga avany le serveur am'teny hoe mialatsiny fa lany mofo tsy maninona tsy maninona efa sady mofo ny terenany mbola tsy nisy ny tsy maninona zay ny preuve fa tsy miconsidéré an'ny fisiany pasteur sandratra tao anatin'izy telo mirahalahy ny inviteko inona ny tokony réaction ka raha tokony considéré an'ny pasteur sandratra ohatra n'izy mirahalahy ny antokony ataoko manontany a hony pasteur sandratra inona ny sakafo tiseho hanina asiana dibera le mofo mora velomina be ty mpitandriny ity amin'ny faly le me-panana malinina le izy inona ale ohatrany tamin'le public langouste grillé naninona zay zao ny considéré nanontany ary le izy koa tsy hoe ina tsara izy pasteur avy le teny toka langouste grillé mofoka le tsy hoe miaino a fa miaino manaja dia manatateraka an'le izy tonga avy aminareo raiky izay inonareo a naran'i Jesosy merci pasteur teneno kaikinao taiza hoaiza ianao tsy nanome lanja an'Andriamanitra hoe teneno izy dia taiza hoaiza ianao nanome lanja azy hoe rehefa manomboka melalina ny fifandraisanam-po eo aminao sy Andriamanitra dia lasa ainao ny manome lanja miconsidéré ny fisiny ary raha manontany azy ianao dia ho ajainao ny valiteniny ary ho ataonao zay ny teneniny sy zay ao am-pony avy ao amin'ny fifandraisanam-po niteraka ilay fanomezan-danja na ilay atao hoe considération ny amin'ny fanatrehany manontany manaja an'ilay valim-panontaniana miaino dia manatateraka an'ilay izy tenisy exemple nasehoko nanontaniako pasteur san dia namaly izy langouste grillé fa ny ay ihany ny asisiko mofo zany hoe mody ny aino a fa tsy ny rarahiko ihany a le ny teneniny tandre mody miaino an' Jesosy dia avy hoe tsy rarahino indray zay ny teneniny miverenao amin'izay ny teneniny atao feno zay ny teneniny ao am-ponao mino zay ny teneniny averimbereno isan'andro zay ny teneniny ataovy tonga hirahiranao zay ny teneniny aza miainga manao nininina raha tsy efa niainga avy amin'izay ny teneniny nizaniza amin'ny teny nininina mivereno amin'izay ny tenenin' Jesosy fa zay tenenin' Jesosy ihany mahasoa anao mampety anao mahafaly anao hitrango eo amin'ny fiainanao vavolombelona eo amin'ny fiainanao anova zavatra eo amin'ny fiainanao zay ny teneniny ihany ny fahafanao manome lanja ny fisian'Andriamanitra dia aseho amin'ny faherezanao fa eo izy lasa mahero azy ianao nefa Andriamanitra tsy hita maso ny olona rehetra mahita fa ianao rery miatrika fa ianao anatin'ny fonao mahafantatra fa tsy ianao rery miatrika fa misy Andriamanitra ngeza be avy ao anatinao manohana anao
aseho anao ny fahatahoranao an'Andriamanitra sy ny fijoroanao an'Andriamanitra, ny fiaretanao an'Andriamanitra ary ny fanajanao an'Andriamanitra fa na dia ianao rery azy eo amin'ny toerana anankiray dia matahotra azy tsy hita maso ianao ary mahita ny maso be any mijery hoe eto aho miaraka aminao, eto aho mahita anao ary eto aho mijery ianao. Inona io zavatra ataonao io? Tombo ny fahatahoranao an'Andriamanitra. Alleluia. Tsy mety raha tsy miombona. Avy ao amin'ny fiombonanao amin'Andriamanitra no mianatra manahaka an'Andriamanitra ianao. Izany hoe miombona amin'ny Kristy aloha, izay vao manahaka an'i Kristy. Ny sekolon'ny toetra rehetra izay efa niainantsika hatramin'izay sy izay mbola hitondran'Andriamanitra antsika manomboka eto dia tokony ho ialoava ny fiombonanao amin'Andriamanitra. Tsy hoe mianatra ianao mamoaka toetra tsara, fa miombona tsara amin'ilay Andriamanitra ny toetra tsara aloha ianao, izay vao mianatra mamoaka an'ilay izy amin'ny fanapa-kevitra amin'ny fotoana ilana an'ilay toetra. Ny toetra n'Andriamanitra tsy fihetsem-po eo amin'ny nofo, fa ny toetra n'Andriamanitra, ny toetra n'Andriamanitra fanapa-kevitra ao amin'ny fanahy. Tenenino akaikinao, manapa-kevitra ny faly ianao hoe nefa ny zavatra jerenao tsy mampifaly hoe ny zavatra misy mahasorena hoe ny zavatra mitranga matesitra hoe fa ianao misafidy ny faly hoe zay le vokatry ny fanahy hoe. Ny momba ny vokatry ny fanahy indray momba ny karaktera dia toy izao ny filaharana. Mino voavaranao momba ny communion dia hiainan'ilay izy ianao. Ohatr'izao indray ny fomba fiainanao ny toetra avy amin'Andriamanitra. Fantaro fa ny fanahy masina rehefa niditra tao anatinao tao aorian'ny fandraisanao an'i Jesosy dia mitondra ny fahafenoan'ny toetra n'Andriamanitra ao anatin'ny fonao. Sy milera fiangonana fehezana anatin'ny adiny iray ty resako anao ty dia mba raisy azafady amin'anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Romana 5:5 anaran'i Jesosy. Ary ny fanantenana dia tsy mampahamenatra satria ny fanahy masina izay nomenantsika no nentiny nampidina ny fitiavan'Andriamanitra ao am-pontsika. Amin'ny dika teny fototra dia hoe ny fanahy masina nomenantsika dia nentiny nampitobaka ny toetra n'Andriamanitra rehetra ho ao am-ponao. Ny fanahy masina izany rehefa tonga ao anatinao dia nitondra ny fruit de l'esprit na ny vokatry ny fanahy, ny toetra n'Andriamanitra rehetra, avereny hoe rehetra. Ny toetra n'Andriamanitra rehetra tonga dia plein ao anatinao. Zay mahatonga anao tsy Davida fa da plein. Ianao ohatry mitady ho sorena iny izany, ao anatinao misy stock plein na fahalemem-panahin'Andriamanitra tsy mora tesitra. Aiza ny olana tsy mifankahita amin'ilay izy ianao? Aiza ny olana tsy manapa-kevitra hamoaka an'ilay izy ianao? Aiza ny olana ianao mihitsy koa tsy te hamoaka an'ilay izy? Azo vahana ve zany? Azo vahana zany. Manomboka androany rehefa misy zavatra mitranga tana mivavaka, izay ilay communion aloha, sao dia mivavaka tompo. Inona moa zany réaction tokony ataoko eto? Sitraka ao ve ny lelalelako? Misaotranao ny amin'ny lela izay nomenao hiteny izy io verenao ny vérité biblique. Inona no ankasitrahan'Andriamanitra? Lelalela sa fanginana? Lelalela sa fanginana? Fanginana. Nefa ilay zavatra mitranga ohatrany tsy mampite hangina. Izay indray ilay miaritra rehefa mandinika ianao ny olona rehetra ohatrany mamaly daholo. Ianao rery no asain'i Jesosy tsy mahazo mamaly, miaritra ianao. Nefa izay miara-miaritra aminy, hiara-manambonahitra aminy. Tena akaikinao feno toetra tsara ao am-ponao hoe. Avereno, feno toetra tsara ao am-ponao hoe. Manamora ny fahafahanao miaina an'ilay toetra tsara ny fahafantaranao fa efa ao ilay izy mila voaka fa tsy zavatra avy ety ivelany mbola ampidirina. Tsy amin'ny alalan'ny vavaka no hoe zay te iza daholo ny te handefitra manatrika eto. Manana ny osotry ny fandeferana. Eo amin'ny vilany izay ilay fampianarana. Manatondra dia sady mitondra valopa ianao vavaka ho anao tiako ho azonao hoe inona ilay tokony ho raisinao dia inona ilay tokony mampamailo anao.
tonga avy dia hivavaka raha voarakitra somary matavitavy ny ataonao mandevindevitra be anao rehefa avy eo avereny hoe non hoe ka avereny non hoe tsy avy amin'ny vavaka ao ilay izy hoe fa mifanamasina efa mamenao izy atao anatiko hoe enao fotsiny zany no tsy tonga saina fa le izy efa feno ao anatinao tenenino akaikinao feno fitiavana ny fonao hoe avereno feno fitiavana ao anatinao hoe eo zany mampanontany te dia maninona le misy taona ohatra mbola lotika ihany ny foko fehezo iny le lotika kely iny miverenao ny vérité biblika miaina ohatran'izay nasehoan'i Jesosy fa possible ianao tsy sorena mihitsy maraina ka hatramin'ny hariva raha vao tsy ampivavaka ianao ka dratraka mandalo dia mahasorena anao fa raha vao feno vavaka ianao ampy fifampiresana tsara amin'i Jesosy journée anao joli sady beauté satria avy ao anatinao le fiadanana avy amin'le fifandraisanao tsara amin'Andriamanitra. Luc 6:45 aminaran'i Jesosy, ny olona tsara fanahy dia mamoaka ny tsara avy amin'ny rakitry ny tsara ny fony, ary ny ratsy fanahy kosa dia mamoaka ny ratsy fa avy amin'ny habeny ao am-pony no itenena ny vavany. Efa ao mila voaka, ary ny olona tsara fanahy no mamoaka an'ilay izy. Avereno, efa ao miandry avoaka ilay izy hoe? Efa ao anatinao ny fandeferana hoe? Miandry anao amoaka an'ilay izy hoe? Tandremo za manao vavaka diso, Andriamanitra, ataovy mandefitra eto. Toy Andriamanitra ataovy ianao. Za efa nametraka an'ilay izy ho azonao ampiasaina fa ianao no mampiasa an'ilay izy. Matoa zany tsy tafandefitra. Tsy izay ny sitraky ny tompo. Sitraky ny tompo izy fa ianao tsy nanao an'ilay izy. Ny vavaka mihitsy hoe tokony hamaly amin'izay kosa direkta atao anaty ka tena tonga dia nitabataba be mihitsy angamban'izay sitrapon'Andriamanitra. Tsy sitrapon'Andriamanitra ianao tabataba. Ianao ve? Teneno akaikinao mianatra tsy mitabataba hoe? Mianatra miteny malefaka hoe? Dia hoana pastera lavitra be ilay olona, da ianao manantona azy. Dia mamaly ilay ao an-trano tsy tokony ohatr' izany tokony miteny fotsiny ray aman-dreny. Abrahama tonga dia mikoropaka ny zanaka avy any amin'ny troisième étage midina. Oui papa, que ton règne vienne. Tsy tokony isy tabataba be. Tieniko maheno izy matoa namaly. Teneno akaikinao, aza asiana tabataba ao an-tranonareo hoe? Olona malemy fanahy daholo nareo ny ray trano ao hoe? Marina izany sa tsy marina e? Marina izany sa tsy marina? Za pastera tia hipetraka any aminareo? Non. Janony ianao an-tranonao. Ataovy mahafinaritra ny ao aminareo. Samy manao izay hatsarany any aminy. Zay, efa misakafo mizavatra hitanao ohatran'ny tena tsy le niteneny izy tela reny le mipotra. Dia amin'ny fahalemem-panahy no hiatrehanao an'izy ohatra Andriamanitra fa misy olona tsy mihinana. Matoa zany mbola afaka mihinana tombontsoa avy aminao. Matoa sedrainao amin'ity vary sosoa ity. Mety efa be loatra izay saosy nohanina nandritry ny ray volana izay. Ankasitrahana anie ny fiheveranao ny fahasalamako sy ny fitsimbiananao ny aiko ary ny fitiavanao aho. Fa raha mba mety tompo, rapitsy dia rapitsy ihany. Raha mba mety re tompo, samy manana fifandraisany amin'i Jesosy. Tonga avany le laoka, tsy ny eritreretinao. May. Hafakely chéri ty grillé androany ity. Mianatra tsy tonga dia tezitra. Mianatra miteny malefaka. Mianatra manontany malefaka. Mianatra mamaly malefaka. Mianatra mamoaka an'izay halefan'izay atao hoe fahalemem-panahy efa ao mba tokony hifankazaranao ny fiarahanao amin'Andriamanitra isan'andro. Ny anampian'Andriamanitra anao
dia Andriamanitra mamaly ny etaetanao, mangetaeta hiaina n'le révélation sy le fiainan'Andriamanitra. Rehefa tonga le teny hoe Andriamanitra ne tena mandefitra be aminao hoe dia ataovy tianao be le Andriamanitra mandefitra be, lasa tonga fanirianao le toetra efa ao anatinao. Lasa fanirianao le hoe Jesosy namela heloko teo amin'ny hazo fijaliana. Wow! Dia mangataka amin'i Jesosy ny tompo mba te hiaina n'le fiainanao an'le toetra. Zay Andriamanitra vao manao intervention. Fa raha renao zao misinao tsy te hamela heloko, tena tsy te a, dia mody mivavaka Andriamanitra ampio amin'izao hamela heloko an'ity. Dia eo ianao. Satria na ianao ary kay mbola tsy tena te hamela. Fa rehefa tena hitan'Andriamanitra ny ao am-ponao hoe tena miady amin'ny tenanao ianao, tena efa te hamela fa tsy zakanao intsony le tsy mamela. Hiasa amin'izay Andriamanitra anoro anao ny astuce sy ny fomba fijery hoe hitanao mba ahafahanao mamela heloko an'ity olona manafotoana anao ity, aza raisy no coupable izy fa raisy ho toy ny victime. Vao zay fotsiny ny eninao tonga dia ampiarinao, tonga dia maivana daholo mivesatra anatin'ny fonao. Ndre aika ny mampalahelo ke tsy za fa izy ke, aika tsy fidiny azy ke io zavatra o Jesosy. Dia lasa mivavaka ho amin'ny mpitondra ianao. Nareo hoe mieritreritra hoe tsy anontany an'izany ve ny tompo rehefa tonga ny fampakarana? Hoe misaotra anao nivavaka ho amin'ny mpanota, vavaka ho amin'ny mpamosavy, vavaka ho amin'ireo olona be dia be very tany anatakata manderina Madagasikara. Tena nanao ny asako ianao. Fa ty zavatra indray mandeha tiako mba hanontaniananao. Nivavaka tamin'ny fonao manontolo fenao amin'ny mpitondra izay napetraka teo aminao, naverimberiko mihitsy amin'ny mandahany mba ahafahanao mivavaka ho azy. Dia mety hiteny ianao hoe izay mihitsy ny natonga hivavaka mba azo viza dia hitsoaka. Tongany ianao hamangy ianao ny tombo vavao amin'ny mpitondranao ary. Satria fonao ny tian'Andriamanitra ho amboarina, tsy hankahala nizaniza. Ka lizany hoe pastera za manana dossier ty, aprimo ny dossier anao dia raisy ny tenin'Andriamanitra dia ndana mivavaka. Dossier mampaloto fo. Zao ny onona nataony tamin'ny anina nakanina ianao ary tsy nanavika an'ilay akory. Tenenina kekinao, fiza miteny anao fa marina le tantarain'ilay olona aloha hoe resaka bataontsika hoe antanio izy, fiza ny teninao fa marina iny resaka iny hoe antanio hoe tsy prince irery zany fa tsika rehetra e. Isa roa telo, iza miteny aminao fa marina iny resaka iny hoe avereny moa hoe iza ny teny taminao fa marina iny resaka iny hoe asy teako ohatro mihitsy mba ho tonga saina tsara izy. Teaka indroa fa tsy teaka aniny e, manaitra azy ane. Iza ny teny fa marina iny resaka iny. Antanio ilay olona, ianao nga mivory tao. Tsy mivory afa hitako teny masony tonga dia izay mihitsy. Fiza ny resaka anao an'izany? Olona anankiray resaka tamina olona fantany tatatoany zanakana tany reniny anabaviny teo akaiky le mpivady. Tena marina hony eny e. Aza mandoto fo. Aza mandoto fo. Miombona amin'ny toetran'i Jesosy, fa Jesosy miatrika ny Saoly. Saoly. Tiako ianao. Saoly amin'io avy nanenjika kristianina mandrava fiangonana, namono Stefana. Raha ianao na ianao an'izany dia hoe Sako, tsy hainao ny teneniny fa tiany fa Saoly. Le olona manohatra azy mihitsy ny tiany. Satria tsy tiany ho very iny, fa tiany ho voavonjy ohatranao. Misy valim-bavaka anie mitsoka e. Satria soreny ianao ampitondra. Ampiarahako. Satria folo iresantsika. Diovy ny fonao, mahitana Andriamanitra. Misy victime fa tsy apozinao mihitsy mamela heloka. Miova mihitsy mivavaka ataonao tompo, ampio izy. Mafy ka izany ny lalovany eo ka izany fa izy fotsiny tsy miteny. So fa misy lohalika eto afaka ampiasaiko mba hanampianao azy eo amin'izay manjo azy. Eto zao misy tena mangarika mihitsy sanatria nivavaka ao an'iny. Sitrano izay fo maratra izay Andriamanitra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Sitrano aho. Dia sitrany ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny azo tiako eto nambavaka vola dia vola dia avy eo vola.
toy izy Andriamanitra eo fo, dia avy eo fo, ary amarana koa azy eo fo. Amboaro ny fonao fa avy ao ny avian'ny fiainana. Nga pastera nga mahita tombontsoa amin'ilay fitondrana amin'izao. Sarao ny fahasoavana. Sitrapon'Andriamanitra ny resantsika. Sitrapon'Andriamanitra. Miombona amin'i Jesosy dia aza maloto fo. Vavaha. Ny tiantsika zao iova ny zava-misy. Mamaika an'Andriamanitra, misy olona ao voakasiky ny vavaka ataonao, iova. Efa nivavaka ho an'ilay olona venao sa nivavaka ho an'ilay zavatra? Za zao mivavaka mba hataoko t'Andriamanitra mba hatao vita ilay autoroute. Amen. Miainga Antananarivo, makany Tamatavy. Amin'izay fotoan'izay zay zokorady vita Sainte-Seine, mandeha makany Tamatavy dia mihinana lasopy eo amin'ny lasopy Tamatavy ny atoandro dia manao séminaire ny hariva dia mody ny alina. Fa zao tsy ampy izay. Satria nivavaka ataoko zany ho an'ilay projet fa tsy ho an'ilay olona nanana an'ilay projet tao anatin'ny fony nanao an'io. Fa iza nanao ilay projet pasteur? Fa vao amin'ny mpitondra anao, fa vao amin'ny mpanapaka, fa vao amin'ny mpanjaka. Haniazo ny tiako etina mivavaka zao Donald Trump. Izy efa misy mivavaka ho anazy fa tsy manino bonus ny ivavahana ho amin'ny mpitondra ny zareo fa nenao mba hataovy mahatery ianao. Jere tsara ty dia mba manaova fanekena amin'i Jesosy. Diovy tsara ny fo fa manjary fiangonana tsy miakatra, ny fiangonana sorena amin'ny mpitondra. Tsy ezaka ilay izy, tsy hoe manao effort be anao hoe ezaka mihitsy ny namelako ny eloko ao. Tsy ezaka ilay izy. Fa fantaranao fa navelan'i Jesosy eloko ianao dia mba mafaka mamela ny hafa ihany koa. Misy défaut avy amin'ny mpitondra. Misy tsy sa mamaly eto. Moramora ihany fa misy pitsikilo any ato. Olona iziko. Oui, misy izy. Mba tsy tenenako hoe ary ianao. Anankiroa namaly hoe misy misaotra an'Andriamanitra fa fivorian'ny olona parfait toka androany. Alleloia. Ianao koa ne mba tsy tanteraka. Ataoko tia rehefa sida le manao erreur iny ianao ohatrany tsy tianao hitan'ny olona zany fa mba menatra ianao. Ohatr' izany koa ne ny olona rehetra. Mba tsy tianao tapatapaina hoe nalatsa n'ilay vilia dia vakiny. Rehefa sida ianao mamaky an'iny, iny zamaneny zany lakolosy. Na ianao mba menatra ny erreur anao. Azafary mankalaza erreur an'olona. Manjaro tapatapaina koa ny erreur anao satria Jesosy nampianatra zay tianao ataon'ny olona aminao ataovy amin'ny hafa fa tonga dia miverina ho zato eny izy alahy. Manana fitiavana, mamoa fitiavana. Ok, anao tsy le karazan'olona mora sorendreny tsy mahavoan'ny zalahy le tsy le seho iny tenen'ny paster very teo tsy tonga vazaha dia mody manadio e. Ianao ve tsy faly eo madio? Ny tianao ve dia voretra velona be io? Fa iny le tianao io e. Aka le izy mody atao. Fizany te fa mody misaora fotsiny Andriamanitra dia mangatamba hito le fadiovana. Amboaro ny fo, diovo ny saina, manana fomba fijery milamina sy manja be. Ohatra ny fijerin'i Jesosy mijery ny zavatra rehetra. Tenena akaikinao tsy voatery ho ratsy io zavatra io. Misy zavatra tsara ao ambadika ao hoe aza mora maka elle hoe. Ho an'izay tsy mahafantatra, lag ny dikany hoe elle. Don't take the lag. Aza maka elle. Zavatra tsisy hidiranao indray dia miditra tsetra. Manina manina iza ho nanina. Aza ampidirina any ny fonao me ho an'i Jesosy ny fonao dia vava. Farany. Romanina 8:29 makasika an'ilay toetra. Naran'i Jesosy. Izay fantatra Andriamanitra raha teo no notendreny koa hitovy endrika amin'ny zanany mba ho lamatoa amin'ny rahalahy maro izy. Prédestiné hitovy endrika amin'i Jesosy tsika tsirairay avy ireo.
ainao ve dikan'izany sy ny tokony anovany zany teny zany ny any anatinao. Ianao zany terrain favorable amin'ny toetra tsara. Misy taontsika miresaka, ty zanako ty pasteur terrain favorable amin'ny allergie. Vao maheno fofona crevetterie amin'ny pavillon dia efa mihetsika sady au bouton. Dia ohatrany hoe mino be anao fa terrain favorable amin'izany ny zanakao. Vao miteny fotsiny hoe crevette efa manomboka mangididy, vao tenena fotsiny. Mihoatra loha zany ianao eo mason'Andriamanitra, terrain favorable amin'ny toetra nono ianao, vao resahana kely ony tonga dia mihetsika ny toetrany ao anatinao. Ianao ke zany le tsy miezaka be. Ny environnement-nao fotsiny indraindray ny environnement tsy mety. Avereny tsara fotsiny fa ianao io zany à 99% tsara fanahy. Reseo le 1% farany mandreraka be io. Fa 99% zany olona tsara ka ianao io ao amin'ny Kristy Jesosy. Alléluia! Ao anatin'le ohatran'le mafimafy iny, saintsainy zany vérité biblique zany révélation zany, ay za ty kay natao mandefitra. Mora mandefitra. Niasako mihitsy ny mandefitra, mpandefitra. Dia andefitra foana ve pasterako, zay niasako. Zay mandefitra ny no ahitana fa manana Jesosy. Zay tsy diso mifona neny manana Jesosy. Efa niainan'izany ve ianao? Ianao tsy diso, ianao indray mandeha mifona. Module de formation eto anivon'ny hvkl-mission. Ampiofana anao ho tonga karazan'olona mifona nefa ianao tsy diso. Renao ve zany fahamarinana zany? Satria tsy tian'Andriamanitra hisirika mihitsy hoe hanamary tena. Fa raha mbola misy ny occasion ahafahanao mamoaka ny toetran'Andriamanitra, avoay le roa. Prédestiné ianao hitovy endrika amin'i Jesosy. Vao nandray an'i Jesosy zany ianao à 99% ny any anatinao mitodika ho any amin'ny toetra tsara daholo. Mifantokely fotsiny amin'izay. Tsara fanahy ianao, ataovy amen. Tsara toetra ianao. Manam-paharetana ianao io. Malemy fanahy ianao. Be fitiavana ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Mahonim-po amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta. Avereny hoe tsy mety raha tsy miombona hoe. Tsy maintsy miombona hoe. Manasanao hitsangana ray. Zay mahatonga nisaka sabotsy maraina. Tsy maintsy sainte seine. Alohan'ny rosotsika amin'ny latabatra dia ataovy misy etaeta vaovao ao anatinao. Hiaraka amin'Andriamanitra. Ifampiresaka amin'Andriamanitra. Ho feno Andriamanitra ny journée anao. Feno Andriamanitra ny resaka eny ambavanao. Feno Andriamanitra ny programa ao an-tsainao. Feno Andriamanitra ny emploi du temps anao. Feno Andriamanitra ny naty poketranao any, baiboly, boky, cahier de révélation. Tsisy zavatra fa akoatra ny fiarahanao amin'Andriamanitra. Tsarovy le introduction teo. Fa fahasoavana ny namonjena anareo. Fitiavan'Andriamanitra ny natateraka le famonjena. Fa ozy Jesosy, raha tsy miray amiko izy izy, dia ho ariana ny ivelany le sampana fa malazo, ary dorana dia may. Raha vao tsy en communion tsika ry havana, dia mety ho atahorana ho ariana ny ivelany ka may. Tsy option fiombonana, fa tokony ho fandresen-dahatra anatin'ny fonao hoe tsy mety ny journéako raha tsy en communion amin'Andriamanitra vao maraina. Rehefa hiatrika asa, marina fa io le asa, io ny ilan'Andriamanitra anao amin'ny asa aman-draharaha. Aza tonga dia ao anatin'ny asa ao. Mba asiana dia 2 minitra kely ary Jesosy tonga eto am-piasana. Raha hiatrika n'ity asa ity dia mba te hiaraka aminao, ary tiako ianao mba hiaraka amiko ihany koa. Raha sendra sofera ianao dia aza manakipy maso anatin'ilay vavaka.
satria mitondra fiarina sady mivavaka. Fa raha mety ary a somary maka sisiny kely mihitsy dia mivavaka tompo hoetiko eto anatrehanao ny asa taksi izay a hitahinao anay menakafy kely. Amen. Miaraha amiko ianao ato Jesosy mba tsy asa saina rery rehefa andehanao ny asa fa eo amin'ny fiadananao sy ny fanatrehanao. Ataovy olona mahafinaritra daholo ny tonga atao amin'ny taksiako a sy ireo olona adala tianao vonjena rehetrarehetra kio dia ekeko fa ianao moa tsy azo terena amin'izay tianao atao fa dia hoentinao ato izay olona tianao fa ny zavatra sira dia tsy ho fatata anatin'ity taksi ity fa ny olona no voavonjy miditra sy mivoaka eto. Alleluia. Tonga va ilay olona mantapona sady tsisy vola no eto dia mivavaka ianao dia mandray feo ianao hoe ento izy rehefa momba ny fitiavako dia mivavao azy. Dia izy ny olona hoe adaly alahy sady mitondra mamo ny tsisy vola fa rehefa mifantoka tsara amin'Andriamanitra ianao afaka mibitsika famonjena izy satria ianao koa te ahita n'iny olona iny ho voavonjy. Exemple izay teneko izay. Ofa ny tananao misaoran'Andriamanitra ny fonao manontolo amin'izay tanana afaka miofaofa. Saotra ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Tsy mety raha tsy mivavaka mandrakarivaka tsy reraka, ary tsy mety mivavaka raha tsy eo amin'ny fiombonana. Ndreto izay mamerina ny any anatin'ny fonay anome lanja ny fiombonanay aminao ho teboka fiaingan'ny zavatra rehetra. Tsarovo ny zanakao rehetra tonga eto andro amin'ny maraina amin'ny alala latabatra izay mivelatra anasana ho anay. Atonga anay ho karazan'olona tena mifampiresaka tsy tapaka aminao amin'ny journée rehetra mbola omenao ka tombonandro maimaim-poana ho anay. Tsarovo izay rehefa amin'ny ketaeta te hamoaka ny toetranao mba ho ankasitrahanao sy hisitraka ny fanotronanao. Satria rehefa nitendrenao meloha prédestiné hitovy endrika aminao izay. Ny tena marina izany efa feno ilay toetra tsara ny anatin'ny fonay fa izahay no tsy ampiery hanapa-kevitra hamoaka an'izany ara-potoana. Ary izany no irinay mandritra izao fotoanany communion izao. Miala eto izay tena ho karazan'olona miombona aminao sy mamoaka ny toetranao amin'ny fotoana rehetra. Misaotra ray amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy avy Nazareta. Ny amin'ny fitiavanao sy ny fanamboaranao, ny fanotsianao sy ny fanasitranana tanteraka amin'ity tolakandro ity amin'anaran'i Jesosy. Amen. Noraisin'i Jesosy ny mofo ny alina izay namadiana azy. Dia izao ny teneny hoe ray sano izy izy tia ny tenako izay nivakiana ho anareo izao natao fahatserovana. Misaora azy dia izao ataontsika hisaotra azy aloha. Hisaotra azy mampianatra foana izy, manampy eo anilanao sy eo akaikinao ary ao anatinao izy. Asandrato ny fisaorana. Misaotra ray amin'anaran'i Jesosy. Tsy mamelana eo irery ianao, tsy mandao anay ianao. Nanaiky ianao ho kapohana teo amin'ny toeranay mba ho fanasitranana anay izany fiaretanao izany. Misaotra ny amin'ny fotoana maraina, misaotra ny latabatra mivelatra, misaotra ny amin'ny teny, misaotra ny amin'ny herinandro izay vita, misaotra ny amin'ny fiainany tsiraray avy na ny takatry ny saina na ny tsy takatry ny saina. Misaotra fa manaitra anay ianao ao anatin'ny sitraponao, ity ny olona rehetra hanaja mpitondra hiaina ny sitraponao mba ho feno fahanginana sy fahalemem-panahy ny tokantrano ny tsiraray avy, hanasitrananao an'izay karazana aretina sy fahavoazana mety misy avy amin'ny tabataba. Misaotra ray amin'anaran'i Jesosy. Amen. Rehefa mivakiana ny vatan'i Jesosy dia fanasitranana satria ny tenin'Andriamanitra dia manambara hoe ny diakapoka tamina izy nanasitranana anareo. Hoy ny Tompo ny nofoko ny tena fihinana, ny rako ny tena fisotro, ary izay mihinana nofo sy misotro ny rako ny manana fiainana mandrakizay, ary za hanangana azy amin'ny andro farany. Ao ambadiko ny communion tsy harina ianao fa hatsangana, tsy ho may ianao fa ho velona. Misaora azy. Hoy ny Tompo tia ny kapoaka amin'ny fisaorana raha fanekena avao izay latsaka ho famelana ny heloka no maro. Amakivaky any anatin'ny vatantsika ny fiainan'Andriamanitra. Trany tabidoka trany paladimy. Andresy ny karazana fahafatesana rehetra ao anatinao. Mety ho fahafatesan'ny finoana, fahafatesan'ny fanantenana, fahafatesan'ny fiainam-bavaka, na mety ho tova mihitsy ny misy zavatra manoka tsy mandeha amin'ny lohan'ny intsony. Ny fiainan'Andriamanitra mikorina amin'ny alalan'ny raha izay sotronao hitondra ny fiainana sy ny famelombelomana. Amelombelona ny fanahinao, amelombelona ny ainao, ary amelombelona ny vatanao. Misaora azy.
asandraty mifisaoranao an'Andriamanitra mifonao manontolo ankasitrao izy ny amin'ny teny izay nomeny ahafahantsika niombona taminy misaora azy ny amin'ny mofo sy ny ranom-boaloboka ahafahantsika niombona taminy misaora azy fa mifanatrehana ety miaraka amintsika ahafahantsika miombona aminy ankasitrao mifonao manontolo Andriamanitra ray amin'anaran'i Jesosy. Misaotra tompo, misaotra betsaka, misaotra anao izay amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Mazotoana vetivety dia mbola hisy vavaka ho an'ny rehetra rehefa avy eo tain'i Jesosy tompoko. Alleluia. Misaotra an'i Jesosy tsika ny amin'ny teny misaotra an'i Jesosy tsika ny mbola tombontsoapasoavana mbola meny atsika tsirairay avy mbola samy misitraka an'izany fahatsarany izany indray androany dia anatanteraka fanatitra tsika fafolo-karena sakrifisy Andriamanitra miteny foana ary mampatsiahy foana hoe aza tonga foana eo amin'ny fanatrehako. Inona ilay hoe amin'ny fanatrihan'Andriamanitra? Fanatrihan'Andriamanitra mitondra fiombonana ho antsika tsirairay avy. Dia rehefa miseho anao izany dia manatanteraka izay lazainy hoe mitondra fanatitra. Araka ny ambara foana ihany koa dia ny hoe mifonao voalohany indrindra fanatitra velona afaka omenao an'i Jesosy dia araroty izao fotoana izao ahafahantsika manatanteraka an'izany. Tahaka izao indray ny fotoanantsika rehefa avy eo dia mijanona ny tanora sy ny ankizy misy fotoana manokana ho anareo rehefa avy eo dia anatanteraka an'izany isika. Dia fotoanantsika ihany koa ny androany sy ny rapitso moa zany ho an'ny araka rehefa fampatsahivana foana dia misy fotoam-bavaka izay vitsivitsy eto manodidina Antananarivo dia raha ohatra ianao ka mba mety aminao dia ao anatin'ny foana ilay hoe fiombonana fiarahana foana amin'Andriamanitra fiomanana ny amin'ny fiavian'ny tompo dia misy fotoam-bavaka vitsivitsy eto Antananarivo misy ny eny Antsimon-drano eny Andorany fotsy misy ny eny Ambomanga kely, misy ny eny Tanimena, misy ny any Fort du Chêne, ny manakam-bahiny izay manomboka raha ampitso ihany koa, dia misy ny any Rivomamo, any Mahitsy, any Antsirony Mandidy, any Antsirabe, sy amin'ny toerana rehetra izay mety hoe misy an'izay dia mangataka anao manontany ny mpanompon'Andriamanitra izay hitanao hoe ny aiza ny mety toerana metimety aminao dia afaka manatanteraka an'izay, afaka mamonjy an'ireny toeran'ireny ianao dia mba miaraka tsika miaraka foana ao anatin'izay mba tsisy overy, mba afaka ny fampitantana foantsika mandra-piavin'ny tompo dia miara-miakatra ihany koa. Amen. 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 Dia fotoanantsika latsinainy mazava ho azy tsy miova fotoanantsika eto dia tsy eto moa zany fa entsy amin'ny super U Analakely manomboka amin'ny fito ora maraina ho an'izay vaovao misy vitsivitsinareo vaovao izay mbola tsy mahalala an'izay dia tenenina foana raha nitadiditsika teo misy fijoroana vavolombelona teo nataon'ny pasteur Vero ny amin'ny hoe tena important be le sekoly sekoly mety ny azo zao tsy haiko na 4 minitra 10 minitra ihany angamby izy mety tonga fa taraiky be dia misy nefa koa 10 minitra le voalohany iny ihany nefa tsy maintsy mandeha satria miasa fa hitan'ny tompony ao am-pony, hitan'ny tompony ao am-pontsika tsirairay avy. Alohan'ny atrehanao izay atrehanao journée mandritra n'ireo 3 andro ireo dia araroty aloha hoe dao tena hitady an'i Jesosy na fotoana fohy ary dia hitanao ny fokany andramoka zaho fa tsara Jehova. Latsinainy manokana sekoly mpamana olana, talata sekoly mpanasitranana ny alarobia sekoly fanambiana toetra, dia ny zoma moa zany mazava ho azy eto ny fotoanantsika amin'ny 4 sabotsy tsy miova tahaka ny androany. Ireo fotoan'ireo sarobidy raha antsika amin'Andriamanitra dia araka ny teny izay nampitondray ny mpanompony teo le mitady foana le rehefa zatra ianao dia rehefa tonga amin'izay le fanangoleny devoly dia manana valy ianao dia variana ny olona efa maninona anao manana valy satria ianao niaraka tamin'Andriamanitra foana. Amen. Za manokana zao joro vavolombelona kely mandra-pahatonga ny fanatitra za amin'ny toerana ny asako amin'izao zany efa tamin'ny 2008 niasa tamin'ny toerana ny asako zany hoe 5 ambin'ny folo taona
7 taona zay niasako tamin'ny toeram-piasana anankiray fa vao nanomboka ny asa tamin'ny 2008 dia ozy izy le mpampiasa ho gadraiko ianao tonga dia zay ny nahazo azy satria nisy zavatra natao zay a zay tsy hoe erreur le izy fa erreur n'olo-kafa dia ianao no mpampiasa dia ozy izy hoe ho gadraiko ianao dia tonga dia nkorotana moa ny mpanompon'ny tompo a dia lasa nankany amin'ny mpanompon'Andriamanitra hoe tena hiala pasteur fa tsy mety ty zavatra ty dia ozy izy pasteur tamin'izany misy raha ilavan'ny tompo anao fa za miala teo 10 taona teo rina mbola tsy tafala 7 taona mbola io aika ifantatra le izy taty amin'ny 7 taona zany zao fa taty amin'ny 5 taona fa 9 taona vao nasehon'Andriamanitra hoe io ara le nandrahako anao mareta reto mareta mety 10 na 9 taona ny ana fa ny anao a mety 10 minitra dia afaka miseho fa toepo le izy fa mitady atsika Andriamanitra dia ianao ny FM 90.8 hvkl-mission amin'ny amité TV araka ny resampanompon'Andriamanitra teo sy amin'ny Cool TV misy fotoana foana afahantsika fakazatra amin'ny tsoto ndao tsika hitsangana dia ainjiro aty amin'ny fanatitra ny tananao dia ndao ivavaka tsika isotra an'Andriamanitra raha io mankasitraka anao zay ny mbola fahafahanay manatateraka izao fanatitra fahafolonkarena sakrifisy tena amin'ny fonay tompo ny anoloranay an'izany satria ianao dia manamarina ny teninao foana momba anay mandrakariva mbara-pahatonga fatapera zao tontolo zao mbola tsy tapitra zao tontolo zao mbola tsy tapitra koa mifombanao anay misaotra ray ianao nikarakara ny tsirairay avy zay tonga eto dia kasio koa zay mahare mivantana izao fandaharan'izao Andriamanitra mba ho voninahitra ny anaranao a dia isy fiovana amin'ny fiainan'ny tsirairay avy fiovana amin'ny tsara sy amin'ny mety indrindra amin'ny anaran'i Jesosy a amen ndao tsika hitehaka mafy a voninahitra Andriamanitra alleloia Andriamanitra te hiombona aminao ary Andriamanitra te hahazo aina amin'ny fanekenao hamoaka ny toetrany vao ndresaka mihitsy izay mivady tamin'ity semaine ity tamin'ny zavona nanambady anao izy dia hitako mihitsy izy ny zavatra ataonao amin'ny hvkl na asika taloha fa tsamba teo aloha teo mahiratra zao satria drindray zany ianao ohatra mieritreritra hoe tianao any amin'ny faran'izay tsara ny asan'Andriamanitra dia kizy tianao daholo ny ekipa rehetra satria tena tsy azony anaiky hoe tapaka ve ny jiro dia groupe tsy misy mihinana daholo ny ao amin'ny teknika tamin'izany vita ny croisade sitrana ny olona fa ianao kizidim-belona be mody avy any amin'ny province 400 kilometra le olona ty namanamo dia tsika ve mieritreritra hoe vita croisade dia ianao mpanompo ve zany sitra no kizidim-belona be ohatranao tsy mandray nininina ve fa avanginy amin'izay hoe tena kalme lavatsy izy zany a tsy ohatr' izany le izy mila manaikitsika iova zao zao ny amin'ny croisade tapako ny jiro e saotra Andriamanitra dia mampahery ny ekipa ina ny tokony atao ahoana tany Mazanga efa saika totondro ny tany Mazanga tany amin'ny kolisy jiro tapaka fa tsy maintsy mijory anka tsy totondro na sandratra fa tanana mamela heloka misaotra an'i Jesosy atrehana dia solutionena tsy mifanometsiny pray tapo miara-manompotsika miambonahitra ny tompo amin'ny zavatra rehetra hoentsika ny atrehany Jesosy mifotsika be dia be le teny voaray teo itsio ny ao anatinao hoeto ny atrehan'Andriamanitra ny fonao anatin'ny tihiry ty dia tena mifandraisa amin'i Jesosy dia mangatara amin'i Jesosy mba tsy hoe miala mainy eto fotsiny ianao fa tena renao mihitsy ny hoe vita fihavana tamin'i Jesosy ianao amen mamela elokisan'andro ianao Jesu soky be fitia soky be fity farei indisi
Oetanatrehan Jesosy mifonao ifonao amin'ilay fotoana eo izy fa tsy resahanao akory ifonao amin'ireny fotoana ireny indraindray tsy considérentsika mihitsy izy aoka ho fotoam-piverenana marina ty fotoana marainte misy fotoana renao zao mihitsy ny hoe tena mialamy mihitsy mifonao malahelo izy averenao amin'ny fonao androany averenao amin'ny momba anao ray amanontolo Andriamanitra ray amin'ny anaran'i Jesosy verina eto anatrehanao zay manoloana ny teny anairanao anay fa misy fotoana zay tena tsy miombona aminao misy fotoana zay tafasaraka aminao misy fotoana zay tsy mirarahanao misy fotoana zay tsy mba manokana fotoana akory mba hiresaka aminao ohatrany hoe maika fotsiny amin'izay mahatery anay maika fotsiny amin'izay valim-bavaka andrasanay maika amin'izay fahagagana tiana ho hita ifonanay aminao amin'ity marain'ity reo endrika tsy fanomezana lanjanao eo amin'ny fiainanay ao an-trano amin'izay rehetra mahakasika anay Jesosy avy any Nazareta misaotra fa tianay ianao androany izay nampatsivinao fa tsy mety mihitsy raha tsy miombona be dia be zany ny zavatra nataonay zavatra nieritreretinay zavatra ny hoeverinay fa nitanterahana kay tsy mety satria tsy tao amin'ny fiombonanay taminao izy ireny ny fotoanandroany tompo dia fotoam-panomboana vaovao ahafahanay miainga amin'ny fanapa-kevitra entitra fa ninoninona ho ataonay naiza naiza ho alehanay dia miaraka aminao zay raha eo mamela heloko ianao anaran'i Jesosy mamela helokisana manenena ianao Jesus zoky be fity s'excuse avy ianao amin'i Jesosy amen nefa indrisy valotokyo taminotako Oeto anatrehan'i Jesosy ny fonao izay misy fotoana efa andrasany hoe mba hangina amin'izay dia mitrotra ny ray. Oeto anatrehan'i Jesosy ny fonao
any amin'ilay kalitao anaty toetra mba tia no hita amin'izay nefa mety mbola tsy tongany foana ianao atao feno moa nyfandresen-dahatra ao anatinao ny Iove raha amin'ny anaran'i Jesosy mifona aminao izay fa indraindray tsy continue ny famoahana ny toetra izay tianao hita mbetika izay tsara toetra indraindray izay dia verina ratsy toetra indray ifonanay aminao izany satria tokony ho maharitra izay maharitra amin'ny fetena amin'ny fanapa-kevitra amoaka ny toetranao amin'ny fotoana rehetra tsy te hidecevoir anao izany intsony izay amin'ny androm-piainanay tsaroviny zanakao rehetra tonga eto amin'ity fotoana ity tena ho fotoam-piaingana vaovao miaraka aminao ho occasion ny zavatra rehetra ahafahanay miaina ny toetranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta teneno amin'Andriamanitra ny etaetanao tsy hiverina intsony amin'izay hitanao fa nampalahelo azy ren'ilay miainga ao an-trano tsy mivavaka ianao tian'i Jesosy fa tonga ny ampiasana dia miresaka zavatra tsisy dika miditra anatina groupe Facebook miresaka zava-poana elao reny dia fafao reny raha misy numéro téléphone-n'olona tokony hoe sorina ao amin'ny répertoire anao fafao zany moa anatin'izao fotoana izao tapao ny hevitra dia aza miverina intsony amin'izay efa nanafahan'Andriamanitra anao raha amin'ny anaran'i Jesosy andre thank you izay misaotra betsaka anao ny amin'ny fotoana androany mahatonga sainanay tokoa anatin'ny fifandraisanay aminao fa izay rehetra nampalahelo anao dia tsy averina intsony aoka ny rehetra izay tonga eto amerina izany tompo miara-mamerina amiko ianao amin'anaran'i Jesosy tompo izay nampalahelo anao manomboka androany tandremako tsy verenako sarobidy amiko ny fifalianao ny amiko amin'ny anaran'i Jesosy amen amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta no hanononako fa voavela heloka ny tsiraray avy izay tonga eto voavela heloka ny tsiraray avy izay tonga eto amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta aloha ny ivavahana ho an'izay rehetra mety manjoanao ndao tsika ankalazan'i Jesosy mampanjaka azy izy rera mavita mamafa ny ranomasonao izy ny afaka hitondra sy hibata ny entanao ary izy ny afaka mampitsimbady ny situation iainanao sy lalovanao ohatran'le tsy tianao iny ndray mpimasinao madian'Andriamanitra nino lasa zavatra mahafinaritra be satria ny tanan'izay fahefana sy hery izay ho anao no natongavan'i Jesosy eto ary fantatra fa ho an'i Jesosy koa natongavanao eto tafatojiny ty sy manina tsy miala mainy eto izany ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta orakoraka ho amin'ny mpanjaka antsika Alléluia. Misy mpanjaka manatriketo sokafiny fo andray azy ny fiderana no anjakany ny fahasoavany no anenikantsika izy manala ireo enta mavesatra ireo amboary rehetreo atongony misy andarana ambony andarana rehetra Jesosy Kristy mpanjakany mpanjaka oazy miady sy voninahitra mendrikilay nandresoantsy nalevina nitsangana minkery ny fasana
tsy natazonazy fidera dia ho azy mandrakizay ilainandresy tompony fananay misy anarana ambony anarana rehetra Jesosy Kristy mpanjakany mpanjaka Tazisik ni ranumas ufafandi wawachanundai utapichandiati tiwelahit ni pamunzisikya Jesus Christi panjakany panjaka Jesus Christi panjakany panjaka mpanjakana ianao Andriamanitra ianao tompo ianao avo indrindra ianao ny tsara mihoatra noho ny zavatra rehetra anao ny tery ny laza ny aja sy ny voninahitra mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta raha amin'ny anaran'i Jesosy tsarovy izay rehetra tonga eto amin'ity tolakandro ty tsarovy izay manana problème tonga eto Jesosy mpanjaka ianao mba jereo ny kanjy taray avy tsy manery ianao zay hoe tsy maintsy androany mametraka kosay hoe tompo mba tsisy nadiraizana ampatsapana hoe maimaina kely izy miala eto satria reny ny fahamarina sy ny sitraponao fa natao hiaraka aminao ary zay valim-bavaka sy fagakanao ataonao eo dia tsy tokony hampisaraka ny olona aminao tsarovy Jesosy rehetra tonga eto ao ny miatrikady ao atokantrano ao kiverina indray ny fiadanana ny fahasambarana amin'ny anaran'i Jesosy ao ny miatrikady any ampiasana tompo tena mafy fantatra efa androany afaka hanao zavatra ianao afaka hanokatra lalana ianao atonga ny ranomasy ho voafafa ny mavesatra hiaisitra matsara mbavaka an'izay mianatra ianko tonga eto mety manana problème ho fianarana mangahataka izay Jesosy vonjeo ny zanakao rehetra izay manana olana sy misedra ny mafy any amin'ny sekoly izay misy azy hatrany amin'ny kely indrindra ka hatrany amin'ny lehibe indrindra
amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Misy olona eto Jesosy mikarakara taratasy, tsy mety vita lava zao. Patsarovy izy amin'ny titolakandro ity. Seho iny tananao. Andriamanitra ny administration ianao. Andriamanitra ny fikarakarana ianao. Zay rehetra mety heverin'ny olona fa tsy ho vita, zay Jesosy tsy hanao corruption, fa matoky ianao zay. Ny tananao no andrandrainay. Ianao afaka hikasika fon'olona tonga n'izay mpikarakara taratasy manatrika eto mba hita fitehana hatry ianao. Izaniza Jesosy manana projet efa ela, mety efa mataonana, mety efa mampolo taonana. Ao ihany koa ny manatrika eto mety efa nalevy loatra ny Lazarosy tany am-pasina ilay projet. Androany Jesosy mba sokafo ny lalana. Atonga n'izay rehetra tonga eto manana an'ilay fanariana izay hitanao fa tsy mifanipaka amin'ny sitraponao, mba hisy lalana hisokafan'izany sy etombohan'izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Misy olona eto Jesosy miatrika fanenjehana izay hisaorana ianao, ankasitrahana ianao. Zavatra angatahana mba ho vanginao ny mpanenjika, ho vonjenao ny mpanenjika amin'ny anaran'i Jesosy. Deo tsika hivavaka amin'ny firenena, sandratin'ny tananao. Miantso famonjena ho amin'ny malagasy. Miantso famindrapo ho amin'ny mpitondranao. Aza velisy fahasorenana ao anatinao. Ataovy ianao ny malahelo mivavaka eto zao Jesosy mba havonjy eo zay. Apio ireo mpitondranay efa sahirana nery zareo miatrika. Tsy mora ny situation sociopolitique sy ny zavatra mitranga maneran-tany. Io ny andraikitra nomenao azy dia mba apio izy any amin'izay toerana misy azy. Nizany izy hatrany amin'ny tompona andraikitra faratapony ka hatrany amin'izay tompona andraikitra heveriny fa aty amin'ny iva. Milanao zay Jesosy. Mino zay tompo fa mampiasa amin'ny fona izay anatin'ny fiarahana sy ny fiombonana aminao. Ikasianao ny firenenay. Anehoanao ny voninahitra eto amin'ny firenenay. Na dia mety mba zay mba hanjara masoandro anisa tokantrano fotsiny tompo ary. Zany magantahanay. Mba ho tsaroanao ireo tsy manan-koanina, ireo tsy manan-kotafiana, ireo tsy manan-konenana. Ireo olona any ambanivohitra very fanantenana amin'ny fomba fiteny malagasy hoe lavitra andriana. Asehoy fa Andriamanitra ianao tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Taovy amin'ny faritra marary ny tananao ankavanana. Dao tsika hiteny amin'ny tompo sitrahanao tompo dia ho sitrana. Afao dia ho afaka. Mifantoha amin'ilay mpanao fanafody Jesosy, mifantoha amin'ilay mpanasitrana. Amin'izao rostona afaka nafaka zavatra be dia be Andriamanitra araka amin'ny fanaony. Meo an Jesosy nany anatinao ray manontolo. Mety efa mataona ny nanjoanao sy nanaraka anao. Mety efa trany amboaka tsy hita izay anaovana azy fa mintsika fandroany. Amanga ny tompo. Ny tananao tsy mipetraka amin'ilay faritra marary asandraty teo omeo voninahitra Andriamanitra fonao manontolo. Teneny Jesosy hoe mety foana Jesosy. Mety foana. Sitrano ao o tompo teu sitranao afao ao o tompo deu afakao kasi
masonao dia hivavaka sika. Renao Jesosy teny anatin'ny fony tsiraray avy. Sotra betsaka. Tsy ny fahaizanay miara-mivavaka. Tsy ny finoana avy amin'ny efa nahitana efa nanao an'izao foana ianao teo anivon'ny asa fanompoana. Natany amin'ny croisade na n'aiza toerana satria nijoro izay ianao miaraka taminay. Tsy ny fahatserovanay hoe maro ny témoignage nanondro sy naneho fa hainao ataon'ny zavatra rehetra. Fa ny fiarahanay matsiaro amin'ity anio ity fa mafy ny aretanao tamin'ny diakapoka nanaintaina. Mafy sy marary anie zany mba ho fanasitranana anay. Misaotra Jesosy, misaotra betsaka. Manonona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Fanasitranana eo amin'ny fiainana. Sitrana amin'ny ratra-po amin'ny anaran'i Jesosy. Sitrana amin'ny ratra tany amin'ny lasanao. Sitrana amin'izay mety hoeverinao fa tsirariny mety nitranga teo amin'ny fiainanao. Sitrana dia mitrakady dia mitsangana vaovao fa hanao zavatra Andriamanitra. Ny amin'ny hoavinao ny hoahoeny tompoariny zanaka sy ny asan-tanako dia aoka didika ihany. Aoka ianao sitrana amin'ny sofinao mandrenesa amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka ny areti nandoha hiesitra sy tsahatra amin'ny anaran'i Jesosy. Ny areti kibo, ny kohaka, ny areti maso, ny any amin'ny tenda atoka na vokatry ny stress na ozatra mivoka na krampy, ny lalakanina hatrany amin'ny miaty vavaka hatrany amin'ny tenda tsinay vavony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Sitrana amin'izay lalan'ny rivotra hatreo amin'ny orona ka hatrany amin'ny avokavoka. Aoka ianao sitrana amin'ny karazana allergie sery na avy amin'ny bakteria na microbe na parazita na virus. Aoka ny cellule cancéreuse anjavona amin'izao ora sy tao izao amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy avy Nazareta. Izay matimaty ao anatin'ny vatanao aoka ho velombelona avy amin'ny fandraisana ny raisinao tena sy raha Kristy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Aoka ny tension artérielle izay ho an'ny olona izay manatrika eto se stabiliser. Fanasitrana ny amin'ny lalan'ny raha rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Izay verina fa tsentsentsiny mety any amin'ny fo n'aiza n'aiza misokatra zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Sitrana amin'ny areti-po amin'ny anaran'i Jesosy. Sitrana amin'izay aretina mety misy eo amin'ny tranony zanaka ho an'izay vehivavy tongeto. Aoka ho tononona ny fanasitrana eo amin'ny fitaovam-pananahana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Aoka ho sitrana amin'ny VIH ianao raha izay mahazo anao. Aoka ho sitrana amin'ny MST ianao raha zany nanjoana efa voarain'Andriamanitra fibebahanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Namasina sy Manankely avy Nazareta. Avao fantanao dia misaora Andriamanitra amin'ny fonao manontolo. Ankasitrao fotsiny izy tena misaora azy. Saotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fitiavanao sy ny famindramponao tamin'ity marain'ity. Mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Izy nandre fahatsapana tanatin'ny vavaka teo maivamaivana izy na mety voakasika mety renao tonga dia teo ny eo fa Andriamanitra koa manao tsy miandalana. Matsangana ny tanana izay nahatsapa hoe sitrana. Pasteur vetetika. Mazoto toerana vetivety dia mba hoenotsika ny vavolombelon'ireo namantsika ireo mba hifampaherezantsika dia avy eo hira anankiray ataontsika dia miravintsika pasteur. Raha mety dia ngaviana hitsangana le natsapa fanasitrana tompoko azafady. Misy vidiasta afaka manaraka ve tompoko azafady? Azafady. Tao anatin'ny fotoam-bavaka teo dia nihetsika tampoka ilay rinite allergiqueko dia tsy haiko hoe maninona fotsiny ilay izy nefa efa normalement efa tokony tsy hetsika intsony dia lasa miverina indray ilay izy teo dia nandritra ny vavaka amin'izay teo dia tonga dia tsapako tonga dia sinda fotsiny tsotra izao ilay izy dia misaotra an'i Jesosy. N'Andriamanitra rery ny voninahitra. Za moa nandritra ny herinandro moa misy ny hazakazaka rehetrarehetra dia misy zavatra ohatrany hoe mitranga koa any fianakaviana sy ohatr'izany
dia mahatsiaro foana hoe kendakenda ny tratrako kendakenda ny tendako dia mavesatra ny soroko dia any an-trano ary ohatra hoe orony vadiko na ohatra izany dia misinda kely dia miverina fa teo tsapako hoe nisy poaniala dia efa maivamaivana natao amin'ny foko zavatra nisokatra dia isorana an'Andriamanitra ho azy ireo voninahitra. Mety mbola misy hafa ve zafady? Voninahitra ho an'Andriamanitra ny joroneto maly efa nanomboka narary be ny atoko ohatrany hoe miakatra ny tension ve sa hoe ahoana dia misy ozatra amin'ny vondo dia teo pastera ny teny hoe ny atoka ny ozatra amin'ny vondo dia vita ilay vavaka dia tena mahavana be azy zao dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery. Taontsika hitsangana hisaotran' Jesosy ary saotranao zay Jesosy sotra betsaka avy aminao ny rehetra ho anay, avy aminao ny fitsarana sy fiadanana, avy aminao ny fiainana sy ny fahavelomana. Misaotra fa maro tamin'izay nanarika tety no inonay efa nandray kasika avy aminao. Misaotra mame voninahitra anao ny amin'izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Lai mahantra tsaroko eto izamoa tena very efa jamba nanjeny andro laveniao ny ota nanalavitra itoniantsana lehibe avy nyampitao ny tanao tsy navelanao over namboatra lalany anao teo amin'ny tsy azo ale nafoinao ny lapanao atongai fonenanao ka teo amin'ny azo voalony trosako tsy andevony otintsonyao tonga feny fanantenana misaotra Jesu noho ny rana misaotra Jesu voadia misaotra Jesu voadia afianat aizinao fenoinao fazava. Alleluia. Ny soloai tao ampasany mpanota ny levina telo andro ianao fa nitsangana indray karesy ny fahafatesana velona mandray izay tonga olo baovao noho ny rany zanako saotra Jesu si tu iranau, ma è vinci già.
funirana avianaty aisinao fenoinao fazava halleluja ndao sika hiara-nandratra azy ilaza hoe vonina hitra hoanao lay zanak'ondry nina hitra ninanaona natiny foko derane alleloia dia tsika anao vavaka anankiray ho an'ny asa ny ampitan-dranomasina ataony ray aman-drenitsika mpitandrina hivavaka tsika mba ho tahian'Andriamanitra ny asa any a ho maro no voakasika hiteny Andriamanitra ampiavaka ny fivoriana ny fanatrehany a tena hoe hiavaka indray ny mission zay ataony zareo any amin'izao rahasytaona izao a sangan'ny tananao dia atao zany vavaka zany amin'ny fonao manontolo ray amin'ny anaran'i Jesosy a matsiaro ambavaka izay ny asan'ny raha anao ny pasteur sy ny délégationna ary ny fivoriany ny hvkl-Europe rehetra amin'izao fotoana izao ho tahinao daholo ny mpizaika rehetra ny fanatrehanao ameno ny fivoriana sy ny toerana ny trano ary tena ho fotoana mahafinaritra ny fotoam-pitokanana zany ho vokatra tsy tapesipesena avy aminao amin'ny fanehoanao ny voninahitra ao amin'ny fisehoan'ny kasika amin'ny valimbavaka sy fahagagana ho an'izay rehetra manatrika any tsarovo zay rehetra mijery sy manaraka amin'ny direct any koa ary tsarovo tompo ireo olona be deaibe tianao kasiana mandritra n'izao iraka izao amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy velona masina sy manan-kely avy any Nazareta amen raisy nitsodrano izay tononary a ho tanteraka eo amin'ny fiainanao indray amin'ny anaran'i Jesosy hitanao ane ny tomboka hiaro anao ampamirapiratra ny tavany aminao ane ny tomboka mindra fo aminao anandratra ny tavany aminao ane ny tomboka nome anao fiadanana mety nienjera kely ianao fefa manangana anao ny tompo aza mitodika mijery ny lasanao tsony mpanjiny Jesosy fa miandry anao amin'ny hoavy ny tsara lavitra anao izay hitanao sy izay mbola tsy hitanao teo amin'ny fiainanao mandehana ary ilay nantsona sy ilay ny fidina ho marina aminao ny teny tompo fa izy miaraka aminao mandrakariva ambara-patonga ny fahataperan'izao toa izao tsy ho raraka mandrakizay zany ianao tsy ho resy zany ianao ary ho tehirizin'Andriamanitra ny fahasalamana voarainao tamin'ny kasi-panasitranana teo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amen zarao raha mifahasoavana fa mifahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao ary mifahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao anareo amen dia amen tiaka mafy ho an'i Jesosy urakoraka ho an'i Jesosy rariany bye bye misaotra Jesosy voaty misa